tsy mareteaka ho an' jesosy a tovy mafy ny teakao a ho an' jesosy alleloia mahazo toerana tompoko azafady hitra ao anatin'ny témoignage tsika ao anatin'izany dia asay miandro soa androso ety aloha ety azafady tompoko tahin jesosy daholo to nijoroko vavolombelona eto a dia ny fianarako voninahitra ho an' jesosy rery ihany no ahafahako mijoro vavolombelona eto voalohany a tamin'ny anomboka ny année universitaireko dia somary ohatrany hoe nanano sarotra kely satria somary nanao concours misimisy kely alohany dia nandeha ny première année voalohany dia tsy niabodika hatrany farany le izy dia verina nanao première année fandroandray dia fa même filière fa ny université fotsiny samihafa dia natao voalohany dia nanomboka tamin'izay ihany mpivavaka tamin'i jesosy hoe jesosy a apetraka eo am-pelantananao ty année universitaire rehetra ty a dia ninina zavatra angatanao aminahy dia ataoko daholo izany dia raha ohatra ny hoe misy fotoana hoe fanompoana misy dia ezahako vonjena raha afaka dia ataoko foana dia nandeha nisosa be mihitsy ilay satria tsy niechoue mihitsy ny nandritra ny 5 ans pasy foana dia afaka foana ny feny foana izany ny crédit afahako mipasiana hoe tokony hotratrarina dia ampy foana izay dia voninahitra ho an' jesosy ny amin'izay zavatra izay aloha le izy tsy mora nandritra izay satria za azoko lazaina hoe mianatra par correspondance dia somary sarotra le izy cours magistral zany kely be fa ianao mianatra se documenté mamaky boky be dia be mihitsiny izany dia nangataka fanampiana fanahy masina hoe fanahy masinao abuse fa tena tsy haiko ty za vao voalohany hiditra amin'ilay izy a nefa tena tsy haiko dia à chaque fois mianatra dia mangataka fanahy masina foana dia mahagaga le izy rehefa mianatra dia tena ohatrany hoe zavatra efa haiko efa ela be le izy nefany a vao zay zay vao nianatra an'le matière dia averiko amin'i jesosy voninahitra ny amin'izay dia rehefa le amita an'le fianarana amin'izay a amin'izao dia nanala aloha ny examen voalohany dia tsy afaka somatsara tamin'le examen dia hoe somary manao session de rattrapage zany dia nanao session de rattrapage matière vitsivitsy naverina dia nanala indray fandroany dia tsy afaka fa misy matière anankiray sarotsarotra dia tsy afaka le izy dia somary kivy kely aloha hoe ahoana ary zany fa tamin'izay moa fampianarana hoe misaora foana na tsy afaka na afaka dia nisaotra tamin'i jesosy tamin'le izy dia nanala indray avy eo a dia tsy afaka fa ohatrany hoe point kely fotsiny tsy nafako tamin'le izy dia tena miverina tao amin'i jesosy mihitsy ny nangataka hoe jesosy a abuse za fa ohatrany hoe question un point kely fotsiny ve tsy afahako amin'le zavatra nefa ny efa farana ve sisa dia tena hoe verina nangataka tamin'i jesosy zany dia avy eo verina nrevisena tanteraka le matière anankiray nrevisena tanteraka raha za zao ny ohatrany hoe antaninao makasika le matière dia tena haiko be mihitsy le izy satria tena hoe dio foana ve no averina amin'le izy dia napetraka tamin'i jesosy hoe jesosy tsy toky amin'ny fahaizako a dia niverina saotra tamin'i jesosy koa hoe mety hoe tsy niechoue mihitsy nandritra zay 5 année zay fa amin'ity jesosy tena mila fanampianao a question point kely ny angatahako fa mihoatra noho izay nataon'i jesosy satria tsy haiko fa mahafinaritra be izy dia averiko aminazy ny voninahitra ny amin'izay fa tena tsy takatry ny saina nataony teo amin'izay hoe tiaka mafy ao an' jesosy Alléluia. Voninahitra ho an' jesosy rery nijoroako vavolombelona isaorako amin'ny fanahy masina hoe fanahy masina mametraka etaeta ao anatintsika foana hoe tonga antsika angetaeta foana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa ny nahy manokana zany ohatrany hoe nizatra tena manavesatra na dia hoe za tsy afaka mandeha amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tena tsapaka hoe mamatsy foana Andriamanitra dia nijoroako vavolombelona tamin'ny lakamisy tamin'ny Ascension nanatrika fotoana tety dia somary ariva vao ny rava dia nefa le hoe Ascension ny andro dia somary vitsy ny bus miasa soatran'izany dia rehefa nyrava ny ariva dia nandeha tongotra anakeny Avasakosy andeha hody any Ivato dia rehefa tonga teo Avasakosy nefa dia nilahatra be mihitsy ny bus tena nilahatra be dia nifampiresaka teo hoe ariva be fa andao andeha tongotra makina Tomadinika dia rehefa misy bus mahitsy mitsoraka dia iny andanana dia miala eny an-talata maty na raha misy bus hoe mihodina dia mba mahazo bus
dia ny andro moa efa alina dia izay mivehivavy kely daholo miaraka dia rehefa tonga teo Tomadinika zany dia nisy bus ohatry ny hoe hitsoraka ilay izy tsy nisy plaky dia nanontany aho hoe mandeha ve dia izy hoe hivato izy dia niakatra zany zay dia nisaotra an' Jesosy dia nefa rehefa tonga efa alibe zany hoe nahazo bus dia nefa voninahitra eo an' Jesosy dia rehefa tonga tafiditra tao anatin'ilay bus nefa dia izy hoe zay ozy izy tsy tonga nivato fa eo an-talata maty ny farany dia hoe dia ahoana zany zay nefa no tena nivato mihitsy mipetraka dia nefa zay rovavy kely dia ahoana ny atongavany ahoana indray zany satria ny bus tamin'izay somary sarotsarotra dia ka zay kosa izy mba te hody zay nytenen'ilay chauffeur dia tao anatiko moa tony be mifoka hoe tsy maninona zany Jesosy fa iny an-talata maty indray zany zay mandray bus dia rehefa tonga teo an-talata maty amin'izay hoe eo farany dia niala daholo ny olona dia zay andeha hiala dia izy le chauffeur hoe nareo ozy izy tsy miala fa ao aloha ozy izy misy bus andeha hody any Avato dia aleo fa enjehana izy dia afindrana ihany nareo dia niala le olona dia tena hoe nandeha mafy be le bus juste hoe hamindrany amin'le bus efa lasa tany elo fotsiny hoe hody any Avato hoe mety ozy izy reto zandry keliko reto fa hody any Avato zareo dia voninahitra an' Jesosy dia manaraka an'izay resaka toe-po hoe toe-po Andriamanitra mampianatra antsika foana na toe-po tena hoe reconnaissante amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fanarana an'Andriamanitra tsapako hoe misy fotoana tena tsapanao mihitsy hoe miasa Andriamanitra misy témoignage foana misy miracle foana sotran'izany dia misy vanim-potoana ohatrany hoe matsapa ianao ohatrany hoe sady tsisy témoignage ohatrany hoe tsisy ninina ohatrany hoe ordinaire be zany ny fiainana dia hoe tsy miasa Andriamanitra dia tao anatin'izay nefa fany masina namangy anao hoe tsy hoe Andriamanitra ozy izy ny tsy miasa fa miasa izy fa tsy eo amin'ilay andrasanao anazy fotsiny dia nangataka hoe fany masina ameo toe-po zany za fany masina aza vela hifantoka amin'izay mbola tsy vita an' Jesosy za fa ampianaro za tena hoe sokafo masika fany masina ahita an' Jesosy miasa foana na dia tsy eo amin'ilay domaine endrasako anazy arany dia tao anatin'izay tena hoe lasa misy fotoana zany ianao ozy izy pasteur John misy fotoana nampianatra hoe tsy mitovy ozy izy ny reconnaissance sa ny olona avao amin'ny désert sy ny olona avao amin'ny zone de confort fa ny olona avao amin'ny zone de confort ohatry ny hoe minéglige hoe zany koa ve fa rehefa avao amin'ny désert ianao tena tsapanao mihitsy hoe na zavatra tena kely ara dia mifonao tena manana reconnaissance be an' Jesosy dia tena hisorako an' Jesosy zay toe-po zay dia farany tamimaly zany tamimaly zany rehefa avy mivavaka teto ilay ndravany ariva iny dia tamimaly moa zany izy fotoana tsy maintsy natrehako kely dia somary taraiky vao hoe afaka nenjika taty dia ny olona moa zany le olona zany miteny hoe manina raha tsy mandeha tsony fa efa ariva be dia za zany tao anatiko hoe za tsy maintsy manandrika fanatrehan'Andriamanitra rehefa mbola afaka mandeha dia nandeha dia nefany ny bus tamimaly hoe tsy tonga ty Analakely zareo fa tena embouteillage be fa eo Andraro ny farany dia tsy manina zany fa andeha zany dia eo Andraro indray mitady bus maka ty Analakely dia tena embouteillage be dia tao anaty bus zany mijery live dia jereko Jesosy hoe efa tena nomboka ny toriteny za mila mahatratra na dia toriteny ara ny mila mahatratra Jesosy dia rehefa tena embouteillage be moa zany dia farany tsy manino tena andeha anaky taxi moto ara makany fa za tsy maintsy mahatratra toriteny dia faly be moa za tonga teo fa nanomboka kelikely mihitsy ny toriteny ny tonga dia rehefa nirava amin'izay dia satria le hoe tsisy bus tamimaly satria tsy haiko hoe manina fa somary embouteillage be tamin'ny omaly dia niala tato ilay niravany ariva iny dia hoy zay za mantsy an'ilay namako hoe ny réalité sarotra be tsika vao hita bus androany fa ny vérité efa misy bus homany Jesosy andalantsika mody dia teny andalana zany misy sosiana tao anatin'ny foko hoe zao ilay vola teo tokony tsy nandeha na taxi moto fa tokony jerevana ohatrany hoe programme fa zany efa namandeha mody dia averiko foana hoe Jesosy misaotra efa mifantatry fa tsy maintsy tonga any trano fotsiny zay androany misaotra efa misy fiara efa miandry anay any dia nandeha tongotra zay zany rehefa avy mivavaka dia mandeha tongotra makeny Vasakosy dia tonga teo Vasakosy lahatra be ny bus dia andeha tongotra any alohany fa tsy maintsy misy bus mandray anay dia hoy zay mantsy ilay namako hoe any alohanao ilay bus mandray antsika zay foana naverimberiko teny an-dalana dia tonga teo Tomadinika zany satria ny olona rehefa tsy mahita bus ivato dia mandeha bus mahitsy dia hoy izy teo Tomadinika hoe hoay bus mahitsy ary ty milahatra dia izy sady meme hoe bus mahitsy zany sady lasa ihany zany nandeha dia teo aloha teo zany dia mivavaka hoe fany masina
zay ho mba hatao fa mahita bus fa manjary alina be vao tonga ny trandra-pitsy nefa mbola fo maraina be any enjika fotoana maraina dia tadidiko ilay toriteny tamin'ny talata le hoe mety foana na hoe tsy manery an'Andriamanitra zany ianao fa mety foana dia tadidiko ilay izy hoe eny efa tsy manina fa nalina be zay tonga ny trano dia mbola andeha hivavaka foana raha-pitsy dia kely vao tapitra izay vavaka izay dia nisy bus avana dia lisy tsisy plaque dia tonga dia ohatrany hoe nisy ny teny fotsiny hoe sakana dia sakanako lisy fanazana nanakana an'ilay izy raha tsy nino hoe hijanona le bus fa sady nanakana ny laza nandeha dia kay le bus nijanona dia le namako nahita hoe nijanona izy fa hivato ony dia laza ny azakazaka dia niditra tao amin'izay to izy le chauffeur hoe dia niditra zany zay izy le izy nareo findra atao amin'ny devant fa manahirana be an'ilay olona milahatra ary vasakaoso izy hoe mampiditra olona izay dia niditra izay dia confirmation hoe tena avy amin'ny Jesosy ilay izy niteny le chauffeur hoe zay ozy izy tsy mba mandray olona eny an-dalana izany fa ohatrany hoe olona fantatray be zany ozy izy nareo dia izay nandraisanay nareo dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Alohantsika hisaotra an'i Jesosy amin'izay témoignage roa voalohan'izay manasanao hitsangana fanamasina daontsika hisaotra an'i Jesosy raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay mankasitraka anao zay misaotra fa ianao fanamasina no manome saina sy mampianatra ny lalakale ianao manolo-tsaina na tsirairay avy misaotra fa nyreusir soamantsara rehefa tsy niankina tamin'ny fahaizana fa miankina aminao dia misaotra koa Jesosy fa ianao no mametraka etaeta ny anatin'ny olona satria tsy misy mahay manantona ny ray raha tsy nitominao ary tsy misy mahay manantona anao raha tsy nitomin'ny fanahy ny ray dia misaotra fa ianao mamahay mametraka etaeta ny anatin'ny olona ary ianao no mamatsy ny amin'ny fitaterana sy ny zavatra rehetrarehetra mamerina ny voninahitra any aminao zay Jesosy ny amin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dao tiaka mafy an'i Jesosy mahazo toerana témoignage manaraka. Mirabantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo voninahitra ho an'i Jesosy Kristy tompo ny joroko eto vavolombelona maly zany ohatrany hoe raha eritreretana zany ilay izy ohatry hoe maivana ilay joroko vavolombelona anankiroa zany maly zany dia nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako andeha hamonjy fotoana taty dia tsapako hoe efa reraka miepaepa dia efa hariva ny andro amin'ny efatra vao miala tany Alarobia izay mipetraka dia namonjy bus 120 teo amin'ny gara teo dia hamonjy an'ilay bus dia ohatrany mbola reraka be dia zany efa mikiry be andeha tsy maintsy tonga aty dia vao namonjy an'ilay bus dia za mihazakazaka hamonjy an'ilay bus dia mifoha an'ilay bisikileta mifoaka anahy dia tonga dia ny andro le mitondra ilay bisikileta mihitsy ny teto amin'ny masoarako teto tena nidona mafy tena hoe mafy fa isorako ny tompo fa tsy naninona sady tsy naninona izy satria mbola fantatr'Andriamanitra hoe mangetaeta hamonjy ilay fotoam-bavaka dia namindra fo tamiko Andriamanitra ary niaro manarak'izay tompoko dia makasika ny tena hoe zavatra ngeza be nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako anisan'ny tena ngeza maro ny ngeza fa toe-pahasalamana. Alleluia. Za zao zany dia efa tezaina hémorroïde nandritry ny taona maro farafahakeliny teo amin'ny 9 taona teo tena hoe voatra masiso tena hoe tsy afaka manao pataloha mazava mihitsy zany hoe mazava loko fa raha vao manao dia mamaro sato ary le izy vao maraina zany ianao raha misy zavatra alehanao na mbola tsy mihetsy batana mbola tsy manao effort tsy manao ninina ianao zany dia vao mipetrako anaty bus ianao dia efa mandela izy dia iny rehetrarehetra iny manako ohatran'ny crampé daholo ny vatanao ianao raha vao manao zavatra mafimafy ianao zany dia tonga dia hoe vao may ianao tena savolaina mihitsy ianao hatrany amin'ny lohanao any marary ny lohanao vatanao rehetrarehetra dia le izy efa gravy dia tena misy fotoana hoe hodidiana mihitsy dia efa andalana hoe ho any amin'ny zirarobika zany kanefa Andriamanitra zany miteny tao anaty hoe ianao ve dia ora saina dia tena hoe resy lahatra fa tao anatin'izay fiainan'izay nefany sady mampahery antsika ao anatin'izay adina atrian'izay tsy mitsahatra amin'ny fomaraina mivavaka tena hoe io zany tena anisan'ny tena goavana eo ny mpanompon'Andriamanitra fa ny fifoazana maraina manomboka amin'ny efatra dia efa mandohalika eo fa raha fa kely ny adiny ray ianao mivavaka eo taraina amin'Andriamanitra mandadilady izy amin'io mbola marary fa zao rehefa tena hoe
natoky rehefa tena hoe nino lalina tamin'Andriamanitra zany a dia nseho ny voninahiny dia tena hoe zao hitantsika izao tena hoe salama tena hoe tsy nefa tsy nisy fanafody traitement natao na inona fa noho le finoana lalina tao amin'i Jesosy zany hoe fanantenana araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha mbola isy koa ny farany dia tsisy fanantenana foana ary ijoroako vavolombelona ho antsika rehetrarehetra ihany koa za zany a taloha teo amin'ny 80 kilao latsaka teo tena mahia kely fa tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy amin'izao fotoana 100 latsaka voninahitra ho an'i Jesosy ary tena zavatra rehetrarehetra Andriamanitra zany tena maneho ny voninahiny rehefa tena hoe mitady azy ianao hoe arak'le teo le nampahirezako hoe raha ianao zany a akoatra ny fotoana rehetra izay tokony vonjenao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia le fifoazana maraina satria izao raha isika raha misy olona manao fotoana amintsika milaza hanome volantsika na fotoana hoe hanome zavatra tsara ho antsika zany a dia maraina be le olona dia miteny amintsika fo maraintsika fa isika raha ohatra hivavaka somary misamisatra somary kamo ka izay no tena hoe nampahirezako antsika rehetra hoe raha tena hoe mijorontsika raha tena hoe mitady an'Andriamanitra aloha amin'ny zavatra rehetra lahara-pahamehana amin'ny fiainantsika Andriamanitra zany ka hifoazantsika maraina na tsy handeha asa ary tsika na tsisy fotoana vonjena ary na tena hoe tsisy vola ary ny ainako zany a tsisy na ny ariary ary fa zao za Jesosy tsy maintsy hifo maraina dia hitady ianao aho dia rehefa tsy misy fotoana vonjeko dia ny ataoko inona dioviko madio ny trano sasako ny vilia aloha na tsy sisy hohanina ary dia manantena azy foana dia io a miasa Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny fomba tsy takatry ny saina fa hijoroako vavolombelona eto tsy havara-pianarana tsy dia tena za zao zany ny tena atao hoe nahatsangan'Andriamanitra mihitsy fa teniko anareo a fa na mampiasa an'io telefônina Android io raha tsy dia havanana amin'io a fa mandehako a ohatran'ireny fiarakodia ireny dia Andriamanitra mitantana ny fiainako dia ohatr'izay koa tsika rehetrarehetra rehefa tena mijoro amin'Andriamanitra dia ny voninahitr'Andriamanitra nasehonao ny fiainanao zany ka aoka tsika mba hiroso ka tena hijoro tsika ary nandehanako teto a zavatra tsy napoziko mihitsy hoe hijoro vavolombelona eto a fa raha la pastera zany no mijoro ery fidirana eo dia za koa tsy dia mahavita mamonjy fotoana maraina satria somary mbola mitikodina kely ao an-trano ao fa androany asambany aho zany tena hoe mba tonga maraina fa tara foana dia le mijoro atsy kanefa tena hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary ozy na amin'ny fotoana zany na tsy amin'ny fotoana dia mila mijoro vavolombelona foantsika satria ny voninahitr'Andriamanitra zany no aseho antsika fa tsy ny momba antsika akory dia mila mijoro vavolombelontsika dia be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra fa sationany ireo fa ho azy rery ihany ny voninahitra mandrakizay dia ho amintsika ny fiadanany saotra tompoko Alleloia andao teka mafoan Jesosy miverina foana le hoe asarobidi ny fanatrehan'Andriamanitra teanaitra kely atsika ahako misy fotoana misy olona avy any Tamatavy miala any manenjika sabotsy eto fotsiny miala any Tamatavy ianao eto Antananarivo mijery direct any tsisy atao fa mijery direct aza miandry any ananinaly vao hiazakazaka pararotiny fotoana ho an'i Jesosy amen voninahitra ho antsika rehetra tompoko an'Andriamanitra indrindra fa ny fiadanana atsika amen saika tsy hijoro anefa 50 taona androany ny mariagenay alleluia tsy mora enjana tamin'izany mijery ny sarin'ny mariagenay tamin'izany le mbola bokosy lava volo le tena le mpitendry zava-maneno tamin'izany raha matoa le mbola manify kely tamin'izany tsy malala an'izany Jesosy zany mpivavaka entre guillemets fotsiny fa tao anatin'izay be dia be ny zavatra nylalovana ambony ambany ny fiainana tao anatin'izany nazahoana ny tondro pasteur Sandra tsy mora reto tsy mora fa izao feno avinavina
feny fanaovana tsinitsinina olona mihitsy. Manao concours za rery no afaka tsy ho any aho. Teny tany Tuléar natson'ny mpampianatra tany amin'ny université ny Tuléar. Andao ianao manao doctorat momba n'ity biby ity. Atsona tany amin'ny académie militaire tamin'ny 1966 hoe midiry ianao aty fa ianao tsy manao concours vao nisokatra ny académie. Tsy rarahako zany. Zay le hoe avinavina, anisy an'izany tato. Miavinavina manao tsinitsinina olona. Fa saingy zao, ho aiza lahy rehefa eo Jesosy e? Ha. Mahita anareo zao hoe io indray lehibe koretaka. Taloha tsy zany a. Manao azo zavatra, bokina, manao arts martiaux. Fa ho aiza lahy raha efa eo Jesosy e? Fa tratrany. Tratrany dia tamin'ny 76 dia ho za hoe tonga ny olona nytao filazantsara tao an-trano. Izany Jesosy nareo zany e. Zao raha tena misy zany Jesosy zany io vadiko io, bevoko io, ataovy tsy manao oral, dispensé d'oral, manara licence tamin'izany. Io zaza ho an-kibo io ataovy lahy io teraka lahy. Fa raha zay Jesosy anaraka azy avinavina be. Zany ny toetrako taloha re tompoko. Tsy fantatra fa misy manana an'izany. Tandrema. Ho aiza lahy nefa rehefa hoe Jesosy e. Novembre 76. Vita ny licence tsy misy oral. Décembre 76. 25 décembre 76. Teraka an'ilay pasteur Sandra. Resy. 10 taona androany sabotsy ohatr'izao 18 mai 1974. Fahatsaroako hoe Jesosy nanova. Za zany ve nitomany taloha tsy? Ho hitan'lahy eo andraso eo aho. Mbola tsisy Paul tamin'izany. Fa tena milaza aminareo fa tsy milatsaka ranomaso zany. Fa rehefa tonga Jesosy ohatran'ny Paul e. Tena tsapako hoe manova ny tompo reto a. Tena mitahiry Jesosy. Mbola ao amin'ny Jesosy hatramin'izao ary mangataka amin'ny tompo a. Mangataka antsika mba eto ambavaka. Mba havita ny mission izay nametrahan'ny tompo an'ny tena eto ambonin'ny tany. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra very azy. Ndao tiaka mafy an'i Jesosy a. Dia saika anao hitsangana hisotrany amin'ilay témoignage roa farany teo tsika hisotra an'i Jesosy. Isory izy fa izy no manasitrana ary hémorroïde tsy kasihana areza tsisy traitement fanafody. Izy mametraka etaeta ao anatin'ny mpino tsirairay avy mba ho sensible amin'ny communion sy ho tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary izy ihany koa no mikasika fon'olona mitahiry mariage tratrany 50 taona mariage androany. Asandrato ny tananao dia sokafo an'i Jesosy ny fonao feno ifankasitrahana ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zahay manome voninahitra anao. Ianao irery ihany no asandratra'ay, ianao no ankalazainay. Misaotra Jesosy a, fa ianao mametraka etaeta aty anatinay, etaeta hamonjy fotoana, etaeta hivavaka voamaraina, etaeta hiombona aminao, hiazakazaka eto amin'ny fanatrehanao. Ary ianao no manasitrana ny hémorroïde izay efa tena hoe ka gravy dia ny foananao zany, sitranonao. Misaotra Jesosy fa ianao no mitahiry ny tokantrano rehetrarehetra ary mivavaka Jesosy a ho an'ny tokantrano rehetrarehetra izay eto amin'izao fotoana izao. Ho tehirizina eo mba fahasoavanao, iova, hiala amin'ny avinavina fa tena iona marina aminao. Jesosy a, mankasitraka ny amin'ny fitehirizanao ny fiainam-panahy tsirairay avy a, mankasitraka ny amin'izao asa fanompon'izao a, dia averinao any aminao ny tera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay a. Amen. Andao tiaka mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Lotsika mbola hivavaka iray eo. Ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay tompo. Sotranao ny amin'ny fitiavanao, sotranao ny amin'ny famindraponao, sotranao ny amin'ny fanahinao izay mbola ampitoerinao anatinay tsirairay avy. Tsy tonga teto izay raha tsy eo ianao. Misaotra tompo. Dia meteza indray hamanga ny fonay tsirairay avy indray androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia.
mahazo toerana vetivety ary a dia lazay fa ny eo akaikinao hoe efa eo Jesosy hoe a dia ho aiza lahy na ho aiza indry moa zany alleloia tsisy afaka makaiza zany eo e ho aiza moa alleloia zavatra fohy alohan'ny idiran'ny mpanompon'Andriamanitra dia zavatra nresahantsika matetika tato ato dia ny hoe aoka ho tanteraka amen aoka ho tanteraka tsika satria tanteraka ny raitsika amen io Andriamanitra io rehefa tena mandinika tsika rehefa mamaky ny baiboly sady méticuleux io izy moa zany fa tsy io méticuleux izy no perfectionniste tsy haiko ahoana ny ilazana an'izany zavatra tiany amin'ny atsipiriany tiany ho mety daholo ny zavatra rehetra amen zay izy zay fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana ary tsika manoloana an'izany rehetrarehetra zany jereva rehefa naniraka mpanompon'Andriamanitra izy tamin'ny fotoana nanamboatra samby fiara dia tadiditsika tsara fa izy ny nanoro hevitra any Noa ataovy an'izao akio ny alavan'ity ny ahavon'ity ataovy an'izao asivo an'izao eto tamin'izany izy zany dia efa nampianatra antsika tsirairay avy rehefa manao zavatra dia ataovy perfect alleloia rehefa manao zavatra dia ataovy tena mety tsara mihitsy aza asiana sombotsombo mety tsy mety satria raha tamin'izany fotoana nisy tsy nety dia tsy tody hatramin'ny farany ilay samby fiara fa mety rava teny an-dalana teny ambonin'ny rano zany ny tiany apaitsahivina antsika androany fa tamin'Andriamanitra nanao an'izao tontolo izao sy nanao antsika dia aoanao sisy ny teneniny tsara indrindra alleloia ianao io zany tsara indrindra ninona zavatra mety andalovantsika androany be da be ny vavolombelona teo fa tena Andriamanitra dia tsy mieritreritra fa tsy ny tsara indrindra malheureusement moa zany tsy haiko na fomba fiteny zany na hoana hoe malheureusement nisy ny fahotana dia le tsara indrindra namboarina iny somary simba kely teny an-dalana somary nisy zavatra tsy nety kely dia noho tsika fa tsy noho Andriamanitra fa zao ny zavatra mahafinaritra tsy kivy Andriamanitra alleloia tsy kivy Andriamanitra fa na dia nysombainao ary le zavatra namboariny na nysombainao ary le zavatra efa nataony hoe tsara indrindra tsy kivy izy fa mbola vonona foana namboatra tsy kivy izy fa mbola vonona foana ninninona zay mety ataonao mety misy fotoana ary ianao mety miteny hoe zara nga tsy raharahan'izany Andriamanitra zany ntsony mbola tsy kivy Andriamanitra ho ay zay lahy merci dadi tsy afaka makaiza ianao fa izy tsy kivy alleloia ho anao sisy fitiavana mandrakizay nitiavany antsika zany naparetany famindrabony dikan'izany ianao io androany anamboatra anao Andriamanitra mety mbola ho sisy ianao hoe za mbola andeha toeran-kafa fa ho hitany foana ianao tsy afaka makaiza anao fa anamboatra anao Andriamanitra mety mandalo désert ianao androany zay le Andriamanitra manamboatra anao mety ho sisy ianao hoe tsy mivaly le vavaka efa nandrasana hatramin'ny ela zay mihitsy le programan'Andriamanitra ho anao zao fotsiny mba fangatahana antsika aza mena fotoana ela loatra Andriamanitra alao izy anao zay diny fanoharana kely rehefa reny mpanamboatra fiara reny any amin'ny usine misy azy any dia misy le atao hoe chaîne de montage zany hoe efa mizatra rehefa manamboatra dia ty aloha ny amboarina voalohany chassis aloha zay vao manamboatra ny zavatra tsirairay mipitsopitsony fa sy tonga dia hoe vao vita ny chassis dia apetaka ny jiro fa be da be amintsika no hoe vao vita ny chassis dia ny jiro mamaka atsika
arytsika ve boridana be le fiara fa avy alao Andriamanitra namboatra anaraka le chaîne de montage ho atsika. Misy processus namboariny tsara hoe rehefa eto dia tiany atao dia tiany atao, fa itsika indraindray mitady an'Andriamanitra hoe misaoty étape kely ianao tompo, fa za tsy te handalo an'ity. Rehefa ao anatin'ilay chaîne de montage misy soudure, misy kapoka, misy inona atao, misy serragena bolao atao mafy be, dia mety mandalo an'izany tsika. Avy alao sereny tsara, fa ny problème ny rehefa tsy voasery tsara le boulon dia ahoana amin'ny fomba fiteny lasa manque boulon, ça manque vis. Tsy tsika zany fa tandremo sao tsika ny amahan'le boulon efa nyseren'Andriamanitra. Alléluia. Tandremo sao tsika no hiteny amin'Andriamanitra hoe ny anay aza asiana varavarana fa efa maika be zay Jesosy aza asiana varavarana fa aloha vao vita le chassis le caisse dia aloha tonga dia vita amin'iny dia hoentina iny fiara. Amarana koa azy dia ny hoe Andriamanitra tia zavatra perfect hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia miara-masa Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina hatramin'ny farany. Manjary tsy tanteraka izay tokony tanteraka amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tandaontsika androany satria andro Fanahy Masina koa zao dia tena hoe ametraka tanteraka ny toe-po, toe-panahy, io toetra amboarina io matoa miseho tsy maintsy amboarina le izy dia tsy te hisaoty étape Andriamanitra fa te anao perfect eo amin'ny fiainanao. Alléluia. Daontsika hitsangana re, daontsika hisaotra ny tompo manoloana an'izany teny izany mba ahafahantsika hoe tena amelan'Andriamanitra anao izay tiany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo ny amin'ny fitiavanao, mbola asehonao anay isan'andro isan'andro. Misaotra ny amin'ny fandaminana ataonao avy any an-danitra ninninona zavatra izay mety mitranga aminay tsirairay avy tompo. Dia avelanao hitranga izany satria Andriamanitra miasa ianao. Misaotra ny amin'ny fanahinao satria fanahinao koa mampatsiahy anay isan'andro isan'andro fa io zavatra lalovanao io anie, io fahoriana amin'izao ankehitriny izao io anie dia tena tsy tokony hoarina amin'izay voninahitra asehonao aminay any am-parany. Tompo, mino anao zay, manantena anao zay. Mitenena indray aminay androany tompo, vonona zay anao zay tianao ampanaovina anay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaontsika hitehaka mafy voninahitra Andriamanitra raisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Ndaontsika no fantanantsika ny amin'ny Jesosy hisaotra azy ny amin'ny fitiavany sy ny famindram-pony androany. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitantanany. Mbola omeny tombontsoatsika afaka miombony eto amin'ny fanatrehany indray ao fofainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy, makasitra azy ny amin'ireo vavolombelona maro tsy takatry ny saina. Misy eo amintsika eo nanaovan'Andriamanitra zavatra tena mampitapombava. Misy eo amintsika eo ny ainan'izany atao hoe fanovam-piainana amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Toe-po, toe-panahy, kasika eo amin'ny nofo izay mety marary. Maro be ny zavatra nataon'i Jesosy. Tsy noho ny amin'ny hoe satria nanao izany izy dia manandratana antsika, fa manandratana antsika satria raha tsy teo amin'ny fiainantsika izy dia tsy toy izao isika. Andaontsika hisaotra azy amin'ny fontsika manontolo. Hiteny an' Jesosy ny amin'ny asarbidiny rany izay nalatsa anao antsika, noho ny famonjena izay vita anao antsika, mihoatra lavitra noho izay andrasantsika mbola tsy hitany masontsika nefa nitanterahany eo amin'ny fiainantsika. Misaotra Jesosy. Halleluja. Misaotra Jesosy noho ny rana. Misaotra Jesosy voati. Misaotra Jesosy voati. Aviana-te e não veio e não fazava. Misaotra Jesosy no janão.
Nanzinhando la vignao ni ut nana la vichai tu nyansa na lebe avegna pitao ni tanao tina vela na uve namboj la nyana te wami tianzonle na fui now ni lapa now atungai funena now kateu amini anzu voluni chusaku si ande funi uti tu tunga fit fanante na
andro amarainy zay tsy manan-javatra olazaina kotry ny fisorana anao tehiteny zay hoe ianao mifahafenoany fiainanay, ianao nyrehetra momba anay. Raha tsy teo ianao namonjy anay dia tsisy fanantenana ho anay zay toerana ao amin'ny raika no maninao. Fa misaotra androany maraina Jesosy, misaotra fa ny fahafenonao zany ny tokonay. Tsy toky amin'ny fahatsarahanay izay tsy toky amin'izay mety hoe famendrenay kely akory avy ety aminay, fa ny rehetra mahatoy izao anay dia noho ny fahasoavanao. Raiso ny voninahitra Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity indray, ny amin'ny hoavinay rehetra, ny hatramin'izay ka hatramin'izao, mendrika ao anao ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'i Jesosy avy any Nazareta. Halleluja. Ataovy mafimafy ho an'ny mpanjaka tsika. Halleluja. Misaotra Jesosy. Makasitraka tompo. Amen. Mazoa toerana toko. Miarabantsika indray androany. Le fandehanana teo ane tsy hoe lava be, kely vitivity, 2 semaines dia mifankahita indray sa tsy zany? Amen. Tsara Jesosy. Androany izara amintsika anatin'ny fotoana fohy miaina ny fahafenony ao anaty fiombonana. Inona hoe miaina ny fahafenony ao anaty fiombonana. Tiako fantatsika fa ny testamenta taloha dia mametraka ny fahafahan'izay olona mandray ny fanan'Andriamanitra, mandray ny ositr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo mpanompo izay nampiasaina tany aloha amin'ny fatra havoroeny. Hitantsika zao Elisa niteny hoe meo ao izy anjarany roa amin'ny fanahy izay tao anatinao maintsy any Eli. Testamenta taloha, averena testamenta taloha. Tamin'izany fotoana izany dia tiako ho fantatsika fa ny fanahy masina dia tsy natsoina hoe fanahy masina fa natsoina hoe fanahin'ny Eli. Satria niasa tao amin'ny Eli olombelona tsy tanteraka ny fanahin'Andriamanitra. Matoa Eli nahazo fanitsina tamin'i Jesosy, matoa Moïse nahazo fanitsina tamin'i Jesosy, dia nisy tsy fahatanterahana tao, dika tsy afa-po Andriamanitra. Ny zavatra tiako tsapantsika dia zao, tsy tokony hiverina ny fiangonana any amin'izay marodrefy efa nelan'Andriamanitra tamin'izay fomba nampiasan'Andriamanitra olombelona. Satria ny olona anankiray sady tanteraka na feno ny fepetra ny takian'Andriamanitra amonjy ny olona dia tsy misy afa-tsy fiolombelona anankiray ihany, sady Andriamanitra zato isan-jato izy, na sy eto amin'ny endriky ny olona zato isan-jato izy Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany. Ndao ity tanana mafy be ho azy. Rehefa tonga Jesosy dia tsy mila miandrahandraha anjarany roa tany amin'ny testamenta taloha intsony ianao, satria Baiboly dia milaza dia ho tendrombohatra ny fiovana endrika rehefa nitokana mivavaka izy dia nisokatra ny lanitra, dia ozy izy Andriamanitra nidina tahaka ny endriky ny rahona ary nisy feo takobona be ohatry ny feona kotroka avy any an-danitra nilaza hoe ity ny zanako malalako izay sitrako, tsy Mosesy no henona, tsy Eli no henona, fa izy Jesosy no henoina. Ndao itetarana mafy an'Andriamanitra. Noho izany raha miverina ao amin'ny soratra masintsika ka tante na hoe alay-panahy akatahaka ny Eli na Mosesy dia miaina amin'ny asa fanompona mitondra fahafatesantsika. Satria ilay aliko ny zavatra lasa efa tsy ao anaty fanekena vaovao intsony, lasa modely tianao hiainana ao anaty fandrosoana fanompona mahalala tsara n'Andriamanitra sy ny programany tamin'ny asa famonjena izay nataony. Ahoana ny fisehoany izany paster? Tsotra ilay izy.
rehefa tonga jesosy dia zao nahazo aina ny fanan'andriamanitra satria nahita olona tanteraka tao hoe jesosy kristy ary rehefa tao aminy fanan'andriamanitra dia io nofo atao hoe jesosy io no nofo tsy mba nanota mihitsy tsy nitorotoronona tamin'ny ota sady tsy nahalala ota dia izy jesosy nafeno ny fepetra-pahamasinana teo amin'ny olona ny takian'andriamanitra ananana noho izany andriamanitra mitady olo marina isolo ny tsy marina rehefa feno ny fepetra tao amin'i jesosy dia lasa tonga ny salotra n'ilay anarana hoe masina ny fanahy tao amin'i jesosy ao amin'i jesosy kristy rery ny fanan'andriamanitra no atao hoe fanahy masina satria le mpamary toetra atao hoe masina ny tonga anarana ny antsona ny fanahy rehefa feno ny fepetra tao amin'i jesosy ka ny sedra fahafenona tao amin'i jesosy le fanan'andriamanitra izay atao hoe masina avy amin'ndray tsangano ny taninao raha azonao tsara ny zavatra tiako teneny noho izany rehefa feno ny fepetra mpahamasinana ny sehoana teo amin'ny nofo tamin'ny alalan'i jesosy dia natsoina hoe fanahy masina amin'izay ny fanan'andriamanitra rehefa tao amin'i jesosy kristy tamin'ny namonjeny izao tontolo izao izay fepetra mpahamasinana izay no ananantsika fanantenana fahafenona fa tsy portion tsy anjara ndroa na anjara ray andriamanitra tsy nampanantenantsika osotra fa andriamanitra nampanantenantsika ny fanahany noho izany ny ekôla mametraka ny fanairana anao amina fanomezana dia mandiso ny programa an'andriamanitra amin'ny fahafenona izay tokony tanteraka ao anatinao paoly dia niteny ny mamaiky an'andriamanitra dia ny atonga antsika mba ho fenona amin'ny fahafenon'andriamanitra rehetra jereo ny Efesiana 4:7 noho izany tsy double portion no ampanantenako anao fa Saint-Esprit en plénitude lasa andriamanitra no ao anatinao fa tsy fanomezana tsotra na fahaiza manao n'andriamanitra rehefa mahazo aina amin'ny fahafenona andriamanitra ao anatinao dia tsy azo sakanana ny hetsika andriamanitra tsy hanao izay zavatra tiany amin'ny alalanao rehefa ao anatinao fahatakarana fa izy matoa mameno anao halleluja dia manana programa anotrina anao izy ao ve tsika menakavy enio ty fahamarinana ity tahoedena ny olona tsy nila vavaka tsy nila fiankofana tsy nila fiderana tsy nila hoe ezaka be anakaiky an'andriamanitra satria voazo le fahataterahana le présence ny fanatrina voazo ny fahataterahana le présence ny olombelona tsy nanatsafidy fa nysafidin'andriamanitra no nitondra ny adama noho izany mifankahita amin'andriamanitra isan'andro i adama tsy mila fiankofana tsy mila vavaka tsy mila fiderana tsy mila fotoam-bavaka fa miaina amin'ny fahafenon'andriamanitra dia ndazo enoy rehefa niodina ny olona dia zao nisy fahararahana tao edena misy zavatra efa nananany olona fa very nanao vavy ho mpanampy ny lahy andriamanitra very le fanampiana avy amin'ny vavy satria niodina eva niaina tamin'ny fahasalamana avy any ambony ny olona tsy nieritreritry ny arary satria natiora ny fahafatesana zany dia ho sezyandriamanitra nyraisin'andriamanitra zay rôle efa tao amin'ny olona nananany ka very no nyraisin'andriamanitra naveriny amin'ny alalan'ny fahafenon'ny fanamasina ao anatinao dia tanora le fanampiana tokony nataony eva fa tsy niaina votsitra dia nyraisin'andriamanitra dia jereo inona fiantsoana fanamasina nato baiboly parakletos na hoe mpanampy hitinareo mahatonga nitokantrano tsy tena miorona tsara miaino anaty fiadanana sy fahasambarana satria
mitady fanampiana avy amina torohevitra hafa le tokantrano akoatra izay omen'Andriamanitra azy amin'ny alala ny fanamasina. Ny fanamasina ny mpanampy akaiky ianao indrindra. Ny fanamasina dia mitondra ny feo an'ny rahan'i Jesosy izay latsaka. Hoy izy ny bokin'ny Hebreo, any amin'ny raha ny fanekena vaovao izay miteny tsara lavitra noho ny raha ny Abela. Satria ny raha ny Abela mitondra fitarainana ho an'ny tenany, fa ny rahan'i Jesosy mitondra famelan-keloka sy famindram-po ho an'izay miantso ny anarany. Dia ny zavatra tia Baiboly tenenina dia zao, lasa disponible, vonona ao amin'ny fahafenon'ny fanahy avokoa ao anatsika izay vokatra avy amin'ny famonjena ny aretan'i Jesosy ka nandatsahany rany 2 taona lasa tao amin'ny hazo fijaliana. Noho izany manany ianao fanantenana, aza manao amaimainina foana hoe azo ny anjarandreo ianao double fampiresahana testamenta taloha zany. Fa mandehana manatsara ny fiomboranao amin'Andriamanitra ahafahanao misitraka ny fahafenony izay mihoatra lavitra noho izay double portion andrasanao, satria amin'ny fahafenona no tian'Andriamanitra isehoana. Zay no mahatonga antsika misitraka avy ao amin'ny fahafenony ny fanampiny. Jaona toko voalohany 9:40. Fa avy ao amin'ny fahafenony no andraisantsika. Dia hitanareo amin'izay fahasoavana manampy fahasoavana. Ny etapy hitondran'Andriamanitra antsika hisitraka n'ilay fahafenony efa ao anatintsika dia miara mifankahita mantoetra amin'ny fanamasina. Zany hoe manaiky ianao hamoaka n'ilay vokatry ny fanahy antsafidy sy manaiky ianao ho tarihin'ny fanahy antsafidy. Fa isak'izay misy fatra elanao renao mihitsy ny hoe mahazo aina anatinao fanetretena. Dia Andriamanitra manampy avy ao amin'ny fahafenony fahasoavana. Manampy avy ao amin'ny fahafenony fahasoavana. Ny fahasoavana tsy mitombo fotsiny amin'ny tsodrantsotra hoe tomboa amin'ny fahasoavana. Ny fanirian'i Paoly na tonga amin'ny Paoly ny tsodran'ny olona ho aminareo fahasoavan'Andriamanitra dia mitomboa amin'ny fahasoavanareo. Fa zadino fa Andriamanitra manome fahasoavana bebe kokoa. Misy mifatra amin'ny fahasoavana mihoatra, fa misy le isehoan'Andriamanitra amin'ny fanoherana. Andriamanitra manohatra ny mpiavonavina, fa manome fahasoavana ho an'izy ho an'izay manetry tena. Noho izany amin'ny fanekenao iaina ao anaty fanetretena dia manapahatakarana ny ao anatinao fampitombo anao amin'ny dingan'ny fahasoavana tsara kokoa indray Andriamanitra. Androany maraina iaintsika ao anaty fahatakarana ny fisiany izay fahafenon'izay. Ny fisiany izay fahafenon'izay. Aza hoentintsika any amin'ny fotom-pisainan'ny testamenta sy fanekena talohany ao anatin'ny fotsika. Andaontsika hiroso hahita ny programan'Andriamanitra amin'ny fahafenony izay tia no tanterahana ao anatinao. Raha takatrao tia révélation amin'ny fahafenon'Andriamanitra ity dia tsy ianao ilay olona tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hiandro sitranina, fa olona manapahatakarana ao anatin'ny fahafenony fa natao hisitraka amin'ny fanasitranany amin'ny fotoana rehetra. Rehefa ao izy amin'ny fahafenona dia misy fitehirizana zay ao anatinao, fitehirizana ny fahatsarany rehetra, tehiriziny ny ainao, tehiriziny. Hitanao le hoe le fijona vavolombelona teo voatahiry, voarin'Andriamanitra. Misy zavatra ataon'Andriamanitra amina surprise tsara, zavatra tsy antenainao fa nampahory anao amatona. Esorin'Andriamanitra ho azy rehefa tonga eo fanatrena ianao, satria hitan'Andriamanitra fa mangetaety ianao. Zay mahatonga an' Jesosy milaza rehefa tafasaraka amin'izay ny olona dia tsy maintsy mivavaka, satria nivavaka ny fanehoam-piankinana amin'Andriamanitra, nivavaka ny ifandraisantsika amin'ny firesahana amin'Andriamanitra. Noho izany raha atao anaty fahatanterahana ny olona tsy mila mivavaka, rehefa raraka ny olona mila mivavaka mba hifankahita indray amin'ilay fahafenony izay efa very teo aloha nefa tiantsika hisitrahana androany. Dikan'izay maneho ianao fa faible raha tsy eo izy. Zay ny dikan'ilay atao hoe fiankinana amin'Andriamanitra amam-bavaka. Dia tsy mety amin'izay ny fiainanao, lasa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakarivo ka tsy reraka. Hitantsika ny olona feno fanamasina me ohatra anankiray tsika ny fiainan'i Jesosy.
satria jesosy ny lalana, izy ny fahamarinana, ary izy rery ny fiainana. Rehefa niodina tao edena ny olona, nihinana hazo ny fahalalana, ny tsara sy ny ratsy. Dia rehefa nohan'ny olona ny azo fahalalana, ny tsara sy ny ratsy, dia ny fahalalana avy amin'ny hazo tsy nampahalala ny olona ny tsara, fa nampafantatra ny olona ny ratsy. Nahoana ozy nareo? Genesis 3:7. Andriamanitra isakariva efa mamango ny olona. Mamango ny olona Andriamanitra isakariva. Zany hoe Andriamanitra mitondra ny fahatsarany rehetra teo amin'ny Adama sy Eva. Fa Andriamanitra nilaza amin'ny fotoana ihinananareo an'io hazo io, dia ho faty tokoa nareo. Dia nihinana ny olona ny hazo fahalalan-tsara sy ny ratsy, rehefa voafitaka Eva nampanandrana ny Adama, tonga teo amin'ny fiainan'ny olona natiora-pahafatesana. Io tsara ilay zavatra nitranga. Vao nihinana ny hazo izy nagaga, fa tsy voasoratra eo mihitsy hoe nahafantatra zavatra tsara izy. Nefa ilay hazo fahalalana ny tsara, tsy nahafantatra zavatra tsara izy, fa inona ny zavatra fantany? Zavatra ratsy. Ny antony, tsy misy fahatsarana mihoatra no Andriamanitra sy ny fanatrehany. Fa fahatsarana inona ny tadiavon'ny olona ho fantarina ao anatin'ny hazo izay nohaniny, ka mihoatra no ny fanatrehan'Andriamanitra izay tonga isakariva mamangy azy. Mafantatrareo? Zay no mahatonga ny fiovanao tsy nankinin'Andriamanitra amin'izay fahatsarana tadiavinao. Zany mahatonga ny kristianisme lasa mitady ho tonga religion amin'izao andro faran'izao. Satria mandiso ny programa pahatsarana efa noman'Andriamanitra amin'ny fahafenona, amin'ny fikatsahana double portion voafetra. Fanamasina hampio ako. Pio fanamasina. Hitanareo amin'izay afaka miditra ny devoly, mamily lalana fampianarana, satria efa sarian'ny satana ny olona ho voafitaka hitady fahalalana ho azy. Zay no mahatonga ny fampianarany diso amin'izao andro faran'izao. Mampiala ny olona ao amin'ilay tena programa n'Andriamanitra, hifankahitan'ny olona amin'Andriamanitra. Satria fahavalon'izany izy tamin'ny fitarian'ny olona hitady fahalalana ho azy. Zay maratsy ny fanahy mamitaka. Ny fanahy mamitaka ohatry ny marina ny zavatra zaraina aminao fa tsy tena fahamarinana. Nefa raha diso fampianarana ianao, dia diso ny fonotsika an'Andriamanitra, ary mety ho diso lanitra mihitsy azy. Mialatsiny tsy ho avy masikitsika, tsy hoe tonga masika be tsika, fa miaraka amin'ny fofokaina ray manontolo mihitsy ny atongavantsika eto satria ny Baiboly dia milatsa fa ny teny rehetra izay omeny tsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fantsiana izay diso. Zay mahatonga fototry ny fampianarana marina, miainga amin'ny fampatsiarovana anao ny marina, mba hahafahan'Andriamanitra miasa manitsy izay diso rehetra. Andriamanitra ane tsy tonga hanova ny réalité, fa Andriamanitra tonga ho vérité. Halleluja! Dia jereo ny fantsiana ho an'ny fiangonana fito tany Azia. Jereo ny fantsiana ho an'ny fiangonana fito tany Azia. Fampianarana daholo, fampianaran-diso daholo ny tian'Andriamanitra antsiana. Ianao manana comportement ohatr'izao, tsy fahamarinana ianao, kanefa za mananteny olazaina aminao kely ihany. Zany Andriamanitra zany manitsy. Ary Jesosy rehefa nandeha izy ka alohan'ny aingany eo amin'ny boky Matthieu 7:9-20 dia izy hoe efa nomena ny fahefana rehetra ty tany sy ny an-danitra, dia mandehanao izy tovy mpianatra ho firenena rehetra, mampianara azy hitandrina. Ny fototry ny fampianarana napetraka Jesosy dia fampianarana mampatsiahanao hitandrina. Izay nandidiko anareo. Nataontsika ijery ohatra tsara amin'ny karazan'olona anankiray izay feno fanahy. Atao hoe Jesosy. Vao vita batisy Jesosy dia nentin'ny fanahy tany an'efitra izy ho izao ny toetra.
dia ngamba hitavitantsika tsenjery le bokyny lioka e bokyny lioka toko faefatra misy an'le jesosy ndrasony e lioka toko faefatra vetivety alleloia nona izy efa nona jesosy noko amin'ny andiny fahatelo amin'ny lioka toko faefatra ary ny devoly tamin'ny raha zanak'andriamanitra ianao teneny ho vato mba ho tonga mofo fa jesosy namalika nanao taminy hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany noveloman'ny olona fa nitendretra zay loko vavan'andriamanitra andao eo satana mitondra an' jesosy dia fantany hoe nony jesosy dia nitarihany dia hozy izy maintsy an' jesosy manam-pahefana ianao hanova vato tonga mofo fa raha zanak'andriamanitra ianao anatin'ny anoanana tsy afy ianao fa zay hinananao no ataonao jesosy anefa amin'io a taorian'ny fafenomy fanahy iomana hiatrika ministera ao anaty fifadikanina azonareo hoe fetakrizy zany hoe tonga ao anatin'ny fotoana ilany nofony an'le sakafo le tentation na le fakapanahy nylaza taminy fianao ihany no hiasa ao anaty fitokanana amoky ny tenanao mialohan'ny fotoana anataterahanao ny fanompoana zany hoe andiso amily lalana focos na fifatohana ataovy taran'izay miaino dia hitanareo ny ministera marina avy amin'Andriamanitra dia ministera tsy mainka hamadika vato tonga mofo ao anaty anoanana fa manomana ao ampitokana ny manomana ao ampitokana ny zay hiatrehny ny antom-pisiny ao anaty ministera zay ilan'Andriamanitra azy za ranga tsy mariatiaka ao n'Andriamanitra tsy mariatiaka ao n'Andriamanitra eritrereto a nona jesosy nona fa jamais vitany mamadika vato ho tonga mofo vitany fa tsy makinana mofo izy fa mpifantohana ao anaty fiaretana izy hiatika ny famonjena lolo avy ny famonjena anao tsy akinana mofo mandra-pahatonga azy jesosy Kristy ho tonga mofo eo amin'ny latabatra andraisanao fiombonana aminy raha teo izy ninana mofo mialohan'ny fotoana satria fotoana mbola tsy tokony ninanana mofo tsy vita ny ministerany zay tonga raha tianareo fantatra misy révélation ifandraisana amin'le fahafenona amin'ny fanahy sy ny latabatra na tonga ny satana ny teny hoe raha zanak'Andriamanitra marina ianao ohatry ny maharere hoe misy ifandraisan'izay zanak'Andriamanitra zay amina resaka mofo fa izy zany a tsy ampy révélation satria tsisy fanahy masina ny devoly fanahy maheno zay zavatra renireny fotsiny eny dia iny no entiny dia raha venao zany tsy mitandrina dia lavo ianao a dia avily ny lalana ianao a ary ny zavatra ao anatin'ny fony dia zao tsy mampaninona ny satana raha arena ny hitondra ny olona anankiray arena ny hitondra ny olona anankiray any amin'ny elo dia ataony manan-karena amin'ny tsy marina le olona fa ny tanjony tafasaraka amin'Andriamanitra io olona io raha fahantrana dia ataony farak'izay manitra vely ka le tsisy idirany amin'ny zavatra mitrangy eto ambonin'ny tany le izy fa zavatra hafa mihitsy ny ao anatin'ny saina ny ampisaraka anao tsy hahafahanao miombona amin'Andriamanitra satria raha vao miray amin'Andriamanitra eo mantsy ianao a ka mitoetra eo re teny rehetrarehetra fanitsina sy le fahamarinana rehetra zarainy eto dia tsisy nininina azony atao satria raha vao angataka ianao na inona dia ho azonao avy amin'i Jesosy zany zao natoka dia mibifolo ny andininy fahafito ka zao tsy fotoana anatenatsika zavatra avy any amin'ny olona voalaza fa be ositra ny école ny onction aloha zany a aprimo fa ny onction natao hiainana anampy ianao ifakahitanao amin'i Jesosy tsika tsy ny zao ifakahita amin'i Jesosy fa tsy hoe tao tany fotsiny sinon raha ilainao onction dia lasa ohatran'le hitanao le mpividy ositra fiangonana 10 5 adala 5 endry virginy fiangonana le 5 adala mandeha reo 5 adala ireo a dia manino reo 5 adala ireo tsy nitahiry ny solika avy amin'i Jesosy izy fa lasa nitady solika tany amin'ny olona izy tany am-pivarotra dia rehefa tonga tany am-pivarotra izy mividy an'le solika mety nyrehitra ihany le solika avidiny nyrehitra ihany fa tsy navelana tsy tao anatin'ny programma ny mpampakatra ho avy mihitsy hoe aharitra io solika avidiny io mandra-pivery ny tsenana azy dia ndao ny tsika ijery amin'izao hoe fanamasino airato
mesofla ao anaty fahafenona ny olona tsara avy tonga eto sakafo mihitsy Jesosy atany amin'ny faran'izay kely indrindra amin'ny ara-panahy alanana ny discernement zavatra ho zaraiko ndao hoe tsika ijery m'izao ny faran'izao mialohan'ny fiverenan'i Jesosy efa mitobaka be amin'izao ny ositra vidiana dia elohelo vidiana azo ampiasaina le izy fa raha vao tafiditra sy mijabaka ao anaty dia tsy ao anaty fanekena fa maninona moa ny mividy ositra ianao satria tsy ampiny ianao dia any amin'izay maninao mieritreritra fa maka dia mbola mba aninona tsy afaka hiantoka amin'ny mandrakizay kory le izy fa ahitanao ho ampiasaina hoe eto ambony tany mandritry ny fotoana foy fa ny mpapakatra tsy maintsy hiverina fa rehefa avy eo fotsiny mifona fa tsy ampitsenana amin'ny mpapakatra le dililo zay tsy avy any aminy fa avy any amin'ny hafa ny vidinao voalohany malainy ianao ny tahiry solika amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra satria ny vazin'le solika toe-panahy araka an'Andriamanitra ny solika avy amin'ny fanahy masina ny fanahy masina tsy avy any amin'ny olona fa valim-bavaka Jesosy za angataka amin'ray ary izy aminareo mpananatra hafa mbe aminareo mandrakariva dia ny fanahy amin'ny famarinana zay tsy azon'izao tontolo izao horaisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo ny fanomezan'i Jesosy tsy solika fotsiny fa ny fanahin'Andriamanitra kanefa tsika mitahiry an'le solika satria miaraka amin'ny présence ny fanahy ao anatsika le solika omen'Andriamanitra atao hoe onction dia ny rôle ny onction voalohany mitahiry fampianarana marina satria ny jauna voalohany toko faharoa ny 9:20 milaza fa ny fanana ny ositr'Andriamanitra zay ao aminareo no ampianatra anareo ny marina ka tonga anareo tsy fampianarin'olona fotsiny ny ositr'Andriamanitra ao anatinareo omeny ny ositra hitahiry fampianarana marina omeny ny ositra ameno anao amin'ny alalan'ny fanahy zay miasa ao anatinao ahatonga anao hisitraka ny fanampiany fanahy hisitraka ny fanampiany fanahy ny onction dia vokatra avy amin'ny fanampiany fanahy ny olona tsy mahay manao na inona hanana ny fahaiza-manao n'Andriamanitra noho izany sokajiana ho tahaka ny olona anankiray faible ianao tsy te hisitraka amin'ny fahafenony avy amin'i Jesosy raha hividy any amin'ny hafa zay heverinao fa manana tombony kokoa amin'ny ositra virjiny dimy adala ka ty ositositra ty mahasositra ty ositositra ty raha tsy mitandry ianao jereo vanim-potoana alohan'ny hiverenana tsy maintsy misokatra ianao anatina révélation mpahamantarana satria ianao mpamantatra fa ho avy izy fa tsy ianao ilay famantarana hitarafan'ny hafa fa tena tokony homana amin'izay ny olona fa hiverina izy jereo anaty baiboly mitranga dolo izy fa saingy variana ny olona variana tsy mamantatra hoe efa ho avy mpapakatra hitahiran'le solika amin'izay inona ilay fitahirizana le solika mandroso ianao fitondran-tena tsara mandroso ianao mivavaka sy fandolihana isan'andro ara-piombolona amin'Andriamanitra mandroso ianao mandevona andreo karazan-java manaiky ianao satria hozaraiko aminao ahoana inona ary ny tena atao hoe vrai fahafenony ny fanahy misy manifeste ety ivelany amin'ny alalan'ny fitobahany ao anatin'ny olona anankiray zay manaiky ho vainy Marka 16 John toko 20. Halleluja reo manao hoe amen omba tsika menakavy eneny tombo ho tanteraka toka sokafy ary ny fo efa any amen mahafinaritra miaraka mivavaka amin'izao fiangonana katolika izao Jaona toko 20 manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 15. Ty teny ty tenin'i Jesosy malala sotra Jesosy zara ny teninao tena mangataka Jesosy tovy tsapanainy sarobidy ny teninao meonay fatakarana lalana izany fa izany teny zany efa lazaiko taminareo mba ho tsaronareo raha tonga ny fotoan'androny Jesosy miteny an'io Jaona 16:4 fa zay efa nilaza zany taminareo
ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany zany satria mbola taty aminareo ihany a tamin'i jesosy teto tany a tsy niresaka matetika momba ny saint esprit izy fa niresaka momba ny père izy na andriamanitra ray fa rehefa akatoka ny fotoana elany amin'izao tontolo zao vao nanomboka ny introduire na napiditra ny fanamasina izy. 15 fa ankehitriny makany amin'izay nanirakay a ary tsy misy aminareo manontany hoe akay izy ianao fa satria lazany taminareo dia vontona alahelo ny fonareo hitan'i jesosy hoe malahelo mavesatra be mihitsy ny mpianatra fosiny 17 za milaza aminareo fa mahatsara anareo mifialako fa raha tsy ala dia tsy ho avy aty aminareo mimpananatra fa raha andeha dia irahako aty aminareo izy ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana ny fahotana satria tsy mino ahy izy ny fahamarinana satria makany amin'ray aho ka tsy mahita intsony ianareo ny fitsarana satria ny andrinana izao tontolo izao dia efa voatsara 12 ino tsara zany izy mbola manan-javatra be dia be tiako lazaina aminareo nefa tsy zakanareo ankehitriny fa zao tsy mikapasité ny sainareo ny andraisanareo an'izany 17 fa raha tonga ny fananana fahamarinana tonga ny fanamasina dia izy no hitaridalinareo amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy tsy teny momba ho azy zany fa zay ho reny dia ho lazainy avokoa mandre avy amiko izy ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo izy akalaza fa andray avy amin'ny ay izy ka nambary zany aminareo satria zay rehetra nanandray dia avokoa koa izany lazako fa mandray avy amin'ny ay izy ka nambary zany aminareo atreo aloha rehefa tsy hiala tsy eto tany jesosy dia niteny tamin'ny mpianana izy hoe andeha fa mahatsara anareo zany ianao hoe tsy mahita zavatra ohatry ny mahavariana kely anatin'le izy misy zavatra zany mampety ny mpianatra mampalahelo ny mpianatra fa zao izy jesosy tsy mahatsara ny mpianatra nandray ny zavatra angatanao etreretinao tia mapety ahy tia ny tena mampilamy masina io zavatra io tsy hitan'andriamanitra tsy mapety anao moa to mbola tsy valiny mpianatra etreretinareo ne mpianatra isaky manao faragagany jesosy dia taitra foana isaky zay fiatsika jesosy rehetra dia manaitra ny mpianatra foana hoay nanao an'izao indray izy hoay tia ndray zavatra olona iza rety dia zao ilainy zareo jesosy sa tsy ilainy tena ilainy marary zany hoe isaky miatsika kely izy dia jesosy isaky miatsika kely izy dia jesosy zany hoe olona tena ny ilainy jesosy normal labery zareo raha ohatra ka tena nalahelo hoe tsy tokony handeha mihitsy jesosy dia zao ny zava-miafa natao ambadiky ny fiainan'i jesosy anefa dia ny fanamasina ny fahafenoan'ny fanamasina natonga an' jesosy tsy nieno ny feo an'izao tontolo izao raha amin'izao vanim-potoana izao zany jesosy tsy dia tena mihaino média loatra tsy dia olon'ny internet loatra tsy manazatra ny fiainana izy hiaino zavatra hafa akoatra ny fiainona ny fanahy tsy zay olona manolo-tsaina koa ny atao hoe gloria na voninahitra fa andriamanitra dia efa nanomana jesosy amin'ny hoe efa manomana zavatra anankiray no maniko ho anareo tiako ho fiainanareo ny fiainako zay le zavatra tsara tsy azo ny mpianatra dia ozy jesosy hoe ho azonareo zany amin'ny androny misy zavatra zany tsy hoe eo ianao zany dia mila azonao daholo zavatra ny azavao amiko misy aloha fa raha tsy azoko tsara zany dia zaka aloha ny tompo tenina ohatrany tsy dia tena fa ozy izy ny tompo amin'ny androny dia eo ianao zany mahavariana dia zao hoe jesosy kristy dia efa nanambaran'andriamanitra tamin'ny alalany Isaia-paminany ny fahafenoany zany ho ao aminy zany hoe ny fahafenoany fanamasina ho ao amin'i jesosy nanomboka ny teny zany reo mpaminany testamenta taloha hoe ny fanamasina dia tsy hoe eo amin'izy ireo ihany fa ho ao amin'izy ireo amin'ny alalan'i jesosy dia ao eno tsara tsika ny fanamasina zany efa tao amin'i jesosy melohany natao amin'ny mpianatra azy ary ny mpianatra matoa no maniny jesosy dia tia no fenona ny fanahiny fa mahatsara kokoa izy jesosy ny fialako
mba ahafahanareo miaina ny fahafenony ao anatinareo satria tamin'i Jesosy teto tany tsy nisy fanahy masina na izy nefa fatao amin'ireny fanahy masina zay na tonga andry Kaifa mirediredy lasa tady amon'olona nefa mpisorona be lasa ratsy toetra satria nidirany devoly zay mahatonga milaza zafatra mpifikitra amin'ny titra famanana etaeta ny fenony allo hitanareo Jesosy rehefa nijoro tao anatin'ny fahafenony amin'izay dia hitantsika ny zavatra nitranga fa nanomboka nananjavatra be dia be azony zarainy Jesosy teo amin'ny mpianany na tonga azy ijoro modely na tonga azy ena tamin'ilay fahatanterana satria io fahatanterahany Jesosy hitan'ny mpianatra maso ny tiany Jesosy ho afindra ao anatin'ny mpianatra eto amin'izay enoy ny testamenta taloha ny aina ny fisian'ny fanahy teo aminy androahana amin'ny atoandro andriafo amin'ny alina niaraka tamin'izy ireo Andriamanitra satria teo amin'izy ireo Andriamanitra nampiavaka ny testamenta vaovao dia ty tombony anankiray ty sady eo amintsika ny fanahy no ato anatintsika ny fanahy ny olony testamenta taloha tsy afaka miditra ao anaty ny fanahy masina zay no nahatonga ny Samsona ny azony devoly azony Filistina ny samborona satria teo amin'ny volony ny fanahy masina fa tsy tao anatiny dia rehefa tapaka ny volo dia miala ny hery rehefa natory le secret hoe raha vao tapaka io volo koa dia vitako dia tena tonga dia zay ny lazirita tonga dia papa ianao zany zao amin'ny tsy mila manao lehilahy lava volo satria mifanahy masina tsy eo volondohanao tsony tsy eny ivelany satria tamin'izany mbola tsy tao anaty izy fa ianao manana tombony amin'ny fanananao an' Jesosy ahatonga amin'ny fanahy masina ho ao anatinao dikany ao anatinao izy tsy hoe mandalo izy fa mitoetra izy zay le voasoratra mitoetra ho Jesosy fa tsy hoe mandalo no zany ny fanahy masina rehefa ao anatinao tamin'ny fanatsanao an' Jesosy tsy hoe voaka miditra ny tany amin'ny testamenta taloha tsony fa ao izy fa tsy mahazo aina izy dia zay mahatonga Paoly miteny azo manao zay mampalaelo azy satria miaritra izy raha tianao ny sitraka ny fahafenony aza vela hiaritra izy amin'ny fahalotoana fiainam-pahalotoana aza vela hiaritra izy amin'ny fiainam-paharatsiana aza vela hiaritra izy amin'ny fiodinana sy fiaina tsy fahamendrehana fa avelao izy azo aina hiasa ao anatinao amin'ny fahafenona amin'ny fanekenao hibebaka marina sy andeha araka ny lalàn'Andriamanitra alleluia hitan'Andriamanitra fa sahirana ny olona tany amin'ny testamenta taloha manao ny sitrapon'Andriamanitra hitany fa sahirana dia ozy izy nampitondra ny Ezekela rahalahy malala izy ao bokyny Ezekela raisitsika kely ny bokyny Ezekela Ezekela Azaela mitenena milanao ny firenena Ezekela toko fahina amin'ny telopolo ny andininy fa 7 tamin'izany namangy any Ezekela ny fanan'Andriamanitra dia ozy izy ho avy ny andro ny dikan'izay matoa Andriamanitra miteny an'io tany amin'ny testamenta taloha tamin'ny andron'ny Ezekela mbola tsy tao amin'ny olona ny fanahiny dia ozy izy ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo inona kay no mampiavaka an'le fanahy ao anatinareo io rehefa ho avy zany fotoana zany atonga anareo andeha araky ny lalako sy tanina ny fitsipiko ka hanaraka azy fa tsy hoe be ositra fa tsy hoe masositra ny fahafenony fanahy ao anatin'ny olona dia anamora ny fahafahan'ny olona miaina ny sitrapony satria tsy hainao tsony ny velona fa izy ny velona ao anatinao amin'ny fahafenony tsy miezaka ianao ny ho tsara fa mampita fotsiny izy zay fahatsarana avy ao amin'i Jesosy ho ao anatinao ao anaty fanekena fa mila mandroso ianao
tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleloja. Dia hitanareo be dia be amin'izao mila hoe feno fanahy dia mitsingatitra, feno fanahy dia manao fanatitra, feno fanahy dia miteny amin'ny teny tsy fantatra, kanefa ny atahorana so Andriamanitra tsy afantatra. Apio afana masina. Halleluja. Ozy izy eo amin'ny bokon'ny Jaune. Jaune toko 20. Ny andininy 7. Ozy izy hoe ary raha tonga izy ny 9 dia apaika izao tontolo izao ny fahotany. Zany hoe tonga aloha zany izy dia manamboatra n'ilay ao anaty, zany hoe mandefa comme amin'ny fanamasina ao amin'ny fanahintsika. Tsy mety tia tarafiny amin'ny projecteur ao amin'ny fanahinao, ireo zavatra tsy mety rehetra tsy mampahazo aina an'Andriamanitra atao hoe fahotana. Asehony ianao no marina ny amin'ilay fiainan'i Jesosy tsy nahateto atany ianao 2 lasa, afindrany amin'ny alalan'ny fisian'i Jesosy ao anatinao 2 teo aoriana. Ampitahiny ao anatinao ny fahamarinana. Dia rehefa tena feno fanamasina ianao fa tsy miaina eo amin'ny nofo, dia tsy le karazan'ny olona miezaka mba ho tanteraka, fa miaina amin'ny fahatanterahana. Ny fahamarinan'Andriamanitra manamarina anao, anananao antoka fa tsy olona natao meloka sy ho raraka ntsony ianao, na mbola mety tsy tanteraka azy ao anatin'ilay fanapahan-kevitra ny anana an' Jesosy sy androso, vao fantatrao no marina, raisinao ilay fahamarinana, dia midélivrer anao ilay teny. Ny délivrance tsy eny am-pelantananay mpitandrina be ositra, fa ao anatin'ny teny-pahamarinana ekenao fiainana. Ary ho fantatrareo ny marina, dia ny marina no afaka hidélivrer anareo tsy ho andevo ny fahotana. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Raisy ny fanamasina rehefa tena avy ao amin'i Jesosy dia hoentiny ao anatinao. Aka avy aminy miay izy dia ilazany aminareo izy. Satria mila ohatra ho tahafiny eo amin'ny olona Andriamanitra vao mamonjy ny olona. Izay no mahatonga amin'ny famonjena tsy amin'ny alalan'ny olona milaza fa manana ny fanan'Andriamanitra nefa tsy nandray an'i Jesosy. Satria Jesosy fanomezana atao hoe fahamarinan'Andriamanitra. Ny fahamarinana tsy zavatra natao hikatsahana ivelan'i Jesosy, fa Jesosy ny fahamarinana fanomezana avy amin'Andriamanitra. Izay mahatonga amin'ny fahamarinana tsy trandrahana fa tahafina. Dia ozy izy Paoly manafa tahaka ny anafako an'i Jesosy. Raha tsy manahaka an'i Jesosy tsy hisy ho tahafiny ianareo ozy Paoly. Midika fa ny fahafenony ao anatinao dia tonga anao anahaka azy, satria Jesosy dia ahita olona anana ny fahafenony sy ny kopiany eto ambonin'ny tany. Izay le fanovana ao anaty fahafenona eto ambonin'ny tany ilaina anovananao ao anaty fahafenona amin'ny fotoana hitafianao ny tsy fahalovana rehefa tonga ny fotoana iverenany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Melohany ny anovananao hita maso amin'ny fotoana iverenany dia mila tanteraka ny fiovanao tsy hita maso ao anaty amin'ny fiombonana amin'ny teniny. Hoany aminiza ianjo aniza moa ianao ire no sakaizako iza o solicitari wow ianao no antenay ianao no antenay kuisana hoany aminize iantsoniza moa ianao ire no sakaizako
otrony sy tarihoa ianao no antenay ianao no antenay hoisana antso ahoana ry pasteur afaka miditra lalina avy alohany amaranako nitory teny a dia ndroso mafandraisantsika misy comme communication ampitainy fanahy masina ao anatisika inona le izy révélation voalohany fanambarana faharoa mitondra ny foroehana izy na mivokatra avy aminy vokatry ny fanahy zany hoe ny finoany raisy Jesosy izay hita tao amin'i Jesosy Kristy no entiny ao anatsika amin'ny alalany tsy maintsy fananantsika ny Jesosy zay amin'izay mahatonga manahitra anao satria ny fampianarana rehetra mametraka tsy ilainy Jesosy fa olombelona non ny ilaina ho tonga olona Andriamanitra mba ho kopian'ny olona tanteraka izy ho tafon'ny fanahy masina amonjena ny olona zay mahatonga ny Jesosy lalana fahamarinana ary fiainana kopian'olona hita maso teto tany naseho tamin'ny toetra sy fahamendrehana Jesosy zay mahatonga ny Baiboly milaza zay manana ny Jesosy ny manana ny fiainana iverina kely tany amin'ilay lesona voalohany a rehefa voakasiky ny devoly sy nanam-pahefana ifandray amin'ny fahalalana Satana amily lalana ny olona tamin'ny finanana ny azo dia mipriven'Andriamanitra narovan'Andriamanitra ny azonaina teo fovoan'ny za ny azonaina tsy nanana ny Satana fahefana zay mahatonga an' Jesosy tonga eto an-tany tsy hitondra fahalalana fotsiny fa izy ny maro no tafiny fa nahatongavany hitondra fiainana satria ilay fiainana tsy voakasika tsy mahareteka ho an'Andriamanitra tsy azonao lay tsy azonao hiditra kely ako tonga teo fovoan'ny sa Eva iny devolona ampiresaka ny fahalalana azony Satana ny kitihana na mitanany olona ihinana azy zay mahatonga fampianaran-diso zay mahatonga fahalalan'Andriamanitra Baiboly io azy azony devoly interprétena zavatra be dia be zay nahatonga azy mbola afaka niteny tamin'i Jesosy hoe raha zanak'Andriamanitra marina ianao voasoratra hoe azonao le azony kitihana fa ny azonaina tsy azony kitihana sa tonga dia naniraka kerobima Andriamanitra mitondra sabatra niaro azy tsy afahan'ny olona makao tsy afahan'le fahavalo makao allo dia zao Jesosy rehefa tonga dia izy tsy nitondra fahalalana fa izy nitondra fiainana satria izy tsy hoe katsahana ao anaty fahalalana fa izy ny fahamarinana natao ho tafina zavatra atsakany hitandreo raha azonareo zavatra zaraiko tsy lalina le izy tsy lalina be le izy dia rehefa tonga Jesosy Jesosy izy zaho avy mba nananao fiainana satria ny azonaina tsy voakasika rehefa tonga amin'ny fanahy masina amin'ny fahafenona ao anatin'ny olona ianao dia karazan'olona manana ny fiainan'Andriamanitra ao anatinao ao anatinao dia hoana nga ny fomba fiasan'ny pasteur Paoly nalala ny fisian'izany tao aminy dia ozy izy manana rakitra sarobidy aho izy izy atonga tsy atao hiaina ny fiainan'izao tontolo izao fa manana fiainana vaovao ao amin'i Jesosy io fiainana io fiainana tsy tia fiainam-pahalotoana fiainana tsy atonga hiaina ny fiainam-paharatsiana atonga tsy ho velona eo amin'ny nofo satria tsy za tsy no velona fa zay nivelomako tamin'ny nofo fahiny dia hivelomako amin'ny fitiavany zanak'Andriamanitra zay tia hakana n'olotra ny aina amonjy teo amin'ny hazo fijaliana ary mahatsapa fahavelomana hafakely ankehitriny satria tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anaty rakitra sarobidy ozy izy Paoly dia ohatr'izao fisehoan'le izy ny fanahy masina dia manome antsika toky sy fahafahana hiaina ny sitrapon'Andriamanitra satria le fahatanterana tao amin'i Jesosy ny communiqueny eo amin'ny fanahintsika
ahafan'le vokatra avy aminy miseho manifeste amin'ny alalantsika ahalalan'ny olona fa manana an' Jesosy tsika satria ny fitiavany nataony oabotsika noho izany ny degre mpamela-keloky ny fahatateran'Andriamanitra miasa ao anatinao dia mahatonga anao ahavita mela-heloka na zay olona manao tsinontsinona anao ao faran'izay mampalahelo indrindra anao aza ary rehefa voavela heloka sy madio sika dia mahazo aina amin'ny fanamasina mitahiry amin'izay izy ro soa rehetra sy no tsara rehetra satria manomboka mahazo aina izy manome conseil me mazava kokoa ny tolotsainy me manomboka mazava kokoa ny révélation avy aminy dia ozy izy Paoly zay za ozy izy Paoly ohatra hitako tsy miezaka mihitsy tsisy avy ety amiko mihitsy na kely azy satria na ny fanaovana an'le izy na ny faniriana anao an'le izy samy tsisy avy amiko fa avy aminy ny fahasoavanao no natoizao ahy tsisy avy amiko tompo fa avy avanao ny fahasoavanao Jesosy io fahasoavanao no natoizao ahy tsisy avy amiko tompo fa fahasoavana Andriamanitra zany mametraka ao anatintsika ny fahaiza manaony sy ny faniriana tanteraka ny sitrapony amin'ny alalan'ny fanamasina tsy hoe mahalala ny tsara sy ny ratsy fotsiny ianao fa manana ny hery ahafahanao miaina amin'ny fahatsarany sy mandany faharatsiana manana etaeta sy faniriana anaiky sy andeha amin'ny fahamarinana zay le tarihany ho ao amin'ny volontény tsy miezaka na miady mafy fa manaiky ho tarihana dia mety ny zavatra rehetra satria manomboka hatreo tsy hoe akory velona ao anatinao fotsiny Kristy fa izy mihitsy ny antony fahavelomanao satria velona ko ianareo alleluia alleluia dia ozy izy Paoly nandendeha izy dia mitsaina izy fa a Kristy no antony avelomako ka ny fahafatesana no azahoako tombony raha minizao fiainana izao ihany no anatenako azy dia mantra indrindra fa Kristy no antony avelomako ka ny fahafatesana no azahoako tombony raha minizao fiainana izao ihany no anatenako azy dia mantra indrindra fanatefonasany no foko sy ny foko dia mbola vatolambiny foko sy anjarako mandraiky izay ianao andriama alitro fa mamiko ny eony lana fa na deu levo
zany no foko sy ny foko de mbola vatolakiny foko sy antsarako antsarako mandrakizay ianao andriama anitro fa mamiko ny ewany lana halleluja tsaka antsika eo amin'ny toerana misy antsika wow mamy Jesosy ny teninao fantatro fianao isan'andro mamboatra anay ato anaty ndreto ny olonao tsy olona tanteraka ireo Jesosy izay tsirairay avy tsisy tanteraka fa fantatro hoe eny an-dala mpanefena mba tonga na iaina ny fahatanteranao ianao Jesosy ndreto izay rehetra vavaka melohan'ny iombonana aminao mba jerevy eo midingana misy azo ny olona tsirairay avy mangataka amin'ny famindram-ponao aminay fantatra fa tsy mahazo aina ianao ao anaty fahotana fantatra ianao tsy mahazo aina ao anaty tsy fahatanterana fandroany Jesosy misaotra fa mbola nomenao tombonandro zay zavatra mahafaly ahy dia ty teninao ty hoe raha isan'ny velona ianao dia mbola misy antenaina ny fanantenana tsy napetraka ao tamin'ny abetsahany zavatra ananana tsy napetraka amin'ny fanantenana amin'ny zava misy ainana ianao hoe mety ny zavatra etra rehefa be volana be ny arenina maro ny trano na betsaka ny fiara tsia ny fanantenana nankininao amin'ny fahavelomana raha mbola isan'ny velo zay dia misy antenainany aminay tsy maninona na very ny zavatra rehetra raha fa mbola velona fa misy antenaina fa raha manana ny zavatra rehetra nefa maty tsy misy nininona antenaina ntsony satria ny ambo velona tsara no ny liona maty na velona tahaky ny ambo azy mbola misy antenaina no ny liona miseho azy ho masika sy mandrava ny ala ray manontolo nefa maty androany mananton'izay mandoalika eo anatrianao fony manontolo tonga izay miaiky fanamasina teny amiko Andriamanitra raha misy zavatra efa mipitsihany fanamasina anao nefa nininao no nanohatra azy nefa tianao iaina ny fahatanterahany ray ao amin'i Jesosy Kristy dia ifony amin'izany amin'izao fotoana izao fa vonina izy anakorena ny rany eto amintsika anadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra sokafo ny vavanao dia mangata amin'Andriamanitra tompo ro tsy fahatanterahana rehetra ro tsy famendrehako rehetra ro fanahiniko rehetra nataoko nandika ny teninao nefa bitsika atao-poko ianao mampalahelo aty zavatra ty fa elao teneno Andriamanitra androany vonina Jesosy vonina androany tena anitsy ny fiainako sotra fa mbola isan'ny velona Jesosy fa impiry ianao no nikapohana nefa niaritra noho ny amiko sanatria tsy manao tsinitsinina ny azo fijalianao sanatria manao tsinitsinina ny azo fijalianao fa tena sarobidy amiko ny aretanao teo amin'ny azo fijaliana tonga miaiky tompo manaiky fa ny fahatsaranao no ambony indrindra tsy tady fahalalana mapetiny nofoko aho satria tiany satana ho fitahana fa raha inana dia hitovy amin'Andriamanitra fa ny fahatsaranao ny ambony indrindra eo amin'ny fiainako aokisy Zakaiosy eto androany jamba ny fahatsaranao nanary tanteraka amin'ny fifikirany amin'ny tany fa niova fo rehefa tao aminy Jesosy ny fahatongavanao Jesosy ao anatin'ny olona hanovanay tsirairay avy amin'ny sitraponao hitafy ny fahamasinanao iaina amin'ny fahamarinanao Jesosy vonjeo ny olonao fantatro fa na dia efa tena akaiky azy ny fotoam-pampakarana mbola miala nenina ny aminay ianao sotra ny amin'ny famindram-po sotra amin'ny famelan-keloko sotra amin'ny zavatra rehetra aoka ny foko sy ny fona
Yara itepo tena iray aoka ny saiko sy ny saina iray safidy mantakiza Jesosy malalo Jesosy malalo pamonjy soa idrony aiko raisoanao velokanopo roa fotoana lasa teto tany misy olombelona tahaka anao tanteraka naseho teo amin'ny nofo nefa Andriamanitra naka ny toeranao izy sainy hoe le faratsianao no nalainy dia natobany amin'ny fahafenoana eo aminao ny fahatsarany rehetra tsy mbola nisy olona tahaka azy teto ambonin'ny tany tianao mihoatra noho ny fitiavany ianao ny olona rehetra amin'ny fotoana anankiray mavesatra ianao tezitra ianao satria tsy mifanaraka tamin'izay tianao ny zavatra nitranga dia misy fotoana rehefa miverimberina ilay izy dia leva ianao indroa fotsiny dia tsy te hatoky an'ilay olona tsony ianao fa za te hiteny aminao Jesosy impiry ianao ny hodina taminy impiry ianao nanome lamosina azy impiry ianao ny nandainga nanao voady fa ny nataonao ihany nataonao androany rainao te hiteny aminao tianao ny fitiavana mandrakizay tsy tonga nameloka anao fa tonga hijoro hitondra fiainana ho anao be dehibe zanako mamiko loatra ianao ny aiko izy Jesosy sy natolotro anao ho solo ny fahadisoanao mba hahafahana misitraka ny famonjeko dia zao lazainy Jesosy aminao anio mitsangana vaovao indray iny ianao le mijery iny atsotra ny ray ny tanany ndao fa mbola mahatoky anao manantena anao indray zany Jesosy zany miteneny anao aminy androany angana teneno izy Jesosy ifikitra aminao misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra amin'ny zavatra rehetra Jesosy mila anao ny fiainako aza mandao ahy mihitsy mandrakizay misaotra Jesosy misaotra androany ny amin'izany teny fiainana zany amen tamin'izany fotoana zany izy nialina zay alohan'ny alina zay namadiana azy tena indray ny mofo izy dia hoy izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo so natao ho fahatserovana misaora azy tahaka izany koa ny ranom-boaloboka ozy izy ao anatin'ny fanekena vaovao izy izy dia zao tia ny raha izay nalatsako anareo ho famelana ny fahotanareo tsy hanameloka anao ny fisotroana fa hitondra famelan-keloka ao anao satria tsy ranom-boaloboka no sotroanao fa ny rahan'i Jesosy izay miteny tsara lavitra noho ny rahany Abela mitaraina indray ny rahan'i Jesosy androany maraina hoentin'ny fanahy masina eo anatrehany indray ary Jesosy eo kavanana indray izay mivavaka ao anao mampatsiaro sady milaza fa tena iray amiko io fa vita fanekena tamiko ny rahako sarobidiny namonjeko azy raha eo mamelany elony fa tsy fatany izay ataony amin'izao fotoana izao dia misy famelan-keloka mitranga ao amin'ny tontolo ara-panahy hatonga anao karazan'olona tsy manam-pahadisoana fa anao amarinina mamaim-poana noho ny fahasoavany ny rahan'i Jesosy misaora azy fanao vinanao vinareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piavana
teo afako tavaiana misery amin'ny raha ao amin'ny raha tiavanio levony ota magaga ny hery raha misy hery vaovao amin'ny raha ny zanak'ondry hery ampy anadioanao delay raha sarobidy. Ataontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy e. Alleluia. Takizao indray ny filazana foya ho an'ny fotoanantsika. Rehefa avy eo tsika miarapa amin'ny mpanompon'Andriamanitra mangataka sahady ny an'ireo pasteur rehetra dia efa hiomana ato amin'ny ilany ato na tsy amin'ny ilany atsy mba handroso ety anoloana rehefa hiarapa amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Misy ny club de jeunes, club d'adôme zany sy ny club d'enfant. Rehefa avy eo rehefa vita ny fotoana dia ihany koa ny ambassadeur mba mijanona kely misy fivoriana kely sika rehefa avy eo. Rehefa vita ny fotoana rehetrarehetra dia tsy misaraka tsika fa miara-miakatra eny Antaninarenina miaraka amin'ny street gospel miaraka amin'ny Ocold. Rehefa avy eo ny fotoanantsika eny Antaninarenina hideran'Andriamanitra ny voninahitra an'Andriamanitra tsy homenatra amin'ny filazantsara fa aneo an'izany amin'ny fomba hita maso ho pirofo velona fa velona ny Jesosy tsika. Amen. Amen sa tsy amen? Alleluia. Dia fotoanantsika ihany koa amin'ny latsinainy seminaire mandroso. Alleluia. Dolotsika tehaka mafy voninahitry ny tompo satria ilay mpanompon'Andriamanitra anankitelo efa ety daholo. Le dradradradraitsika be tamin'iny hoe ao pasteur Joe, pasteur Rodolphe, pasteur Fela nay efa eto an-tanàna daholo izy telo. Ndao tsika tehaka mafy ao an'ny tompo indray dia raikitra zany le fotoana amin'ny latsinainy latsinainy lundi de Pentecôte latsinainy hariva amin'ny 2 ora izany. Eto amin'ny tranombokon'olona Analakely no misy fotoana iarahana amin'ny Potikely Ministries vers Naifson Iarlanto Leoanjota Joariel dia amafisiko foana miaraka aminao koa satria anao avy eo. Alleluia. Alleluia. Fotoanantsika latsinainy zay latsinainy maraina ihany koa dia efa eto sika dia efa manomboka sady tsy eto moa zany fa ery amin'ny Super U Analakely à 2e étage sekoly mpamahana olana latsinainy manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora sasany eo. Dia talata mbola ao ihany koa tsika sekoly mpanasitrana na alarobia dia sekoly ny tokantrano satria efa tonga ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra dia izy tokantrano tahina be indray zany azo teny fiainana amin'ny alarobia. Alleluia. Alleluia. Dia mazava ho azy somatsika eto fotoana amin'ny 4 ora azadino misy ny croisade izay mila entina mambavaka. Misy ny croisade izay mila iomanantsika tsirairay avy ara-panahy akoatra ny fiomanantsika any amin'izay toerana misy atsika mba afaka manomana fotoana ny fahafahana sy izay rehetra mety ilaina ao anatin'izany croisade zany. Misy ny any Fianaratsoa, any Mahitsy, any Mahajanga, any Antsirabe dia mila entina mambavaka ao anatin'ireo fotoan'ireo dia misy fotoana iarahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny toerana misy fiofanana ao atao mila entinao ambavaka zany. Misy ihany koa ny fotoana izay efa mahazatra antsika anaovana ny croisade any amin'ilay toerana mandritry ny 3 andro dia entintsika ambavaka ihany koa zany mba tena tsy ho tsika rery no voavonjy izy aloha manaiky an'izany. Alleluia. Nanangatanana daholo tsy tsika rery fa misy olona hafa any amin'izay toerana any tsy malala an'Andriamanitra tsy malala koa hoe misy zany Andriamanitra zany ary tena tsy malala koa hoe afaka vonjena afaka miova amin'ny fiainana afaka hotahina afaka ho tonga any amin'ilay hoe fiainana mandrakizay afaka hitsenan'ny tompo dia ianao io no ampiasain'Andriamanitra ao anatin'izany. Amen. Bakitio kely eo akaikinao fa mitady atory ianao io hoe ampiasain'Andriamanitra hoe anampy hoe ary ampifony ny fanahin'ny olona maro.
amen. Vonina amin'izany ve tsika? Iza mivonina raha hoe atsangandray le tanana teo? Alleluia. Mino fa mihoatra noho izao tsika no afaka mifandrimbona ao anatin'izany croisade izany. Azadiny ihany koa an'izay eto toerana misy ny radio FM 90.8, misy koa any amin'ny tambazotra serasera HVKL Events, misy ny any amin'ny YouTube HVKL Mission. Zany rehetrarehetra zany dia nataon'Andriamanitra afahantsika tsirairay avy, afahantsika tsirairay avy tsy anam-potoana eritreretana zavatra hafa afa-tsy fieritreretana n'Andriamanitra. Amen. Amen. Dia mbola manentana ihany koa antsika tsirairay avy ho an'ny pasteur dia efa hiakatra sady etỳ anoloana, efa ho daholo zareo dia hitsangantsika hivavaka raha n'olotra ny fanatitra. Miandry kely ilay fanatritsika sao dia zavatra vita no entintsika mbavaka eto. Alleluia. Ilay fiarabanam-panompon'Andriamanitra iny mbola mandehandeha iny dia samitsika manome ampifaliana, ampitiavana, ampitsikitsikina, azakivy. Alleluia. Ainjiro etỳ anoloana ary ny tananao sady raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay Tompo, mankasitraka anao zay fa Andriamanitra ianao ary Andriamanitra ianao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Mankasitraka Tompo satria ianao mbola tsy miova foana hatramin'izay ka hatramin'izao ary mandrakizay. Tsy mbola nisy fotoana ianao ka hoe nanadino anay izany Tompo. Tsy mbola nisy fotoana ianao ka namela anay irery izany. Izay mety niezaka nandeha irery. Androany manokana izay dia porifonay amin'ny alalan'izao fanatitra fa folo-karena sakrifisy izao fa mifamatotra aminao ny fiainanay. Mifamatotra aminao ny momba anay rehetra. Taio Tompo fiazakazahany tsirairay avy. Taio izay asa amandrarahany tsirairay avy. Taio ny tokantrano tsirairay avy. Ianao ane amaly fidi. Ianao hita amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaontsika tehaka mafy voninahitry ny Tompo. Alleluia. Alleluia. Raha misy faly atao trano toka izy ika mafy hoe halleluia. Ya, andaontsika mangataka ny pasteur izay tonga eto sy ny tompon'andraikitry ny tanora HVKL, tompon'andraikitry ny radio, zafady tompoko iara hiakatra eto iarahaba-ny ray aman-dreny mivady. Alleluia. Deo ataontsika indroa le feno iaina aloha fa feno fanano nasain'ny Tompo hibanjintsika natao izao akatoko ny Pentecoste izao. Angataka Leo Joda indray micro. Dia mihodina amin'ny box dia mba hoentina etỳ aloha rehefa vita. Alleluia. Fenoia. Jesosy.
filaloha farofa tonga soa atao trano a ny ray aman-dreny eo atsika anao le hoe tonga soa tsy le miaino lala le iny rehefa le midera fa le androany aza mbola manaraka anao tonga soa ao ao moe isa roa telo tonga soa tiaka mafo an' Jesosy ya amin'izao célébration Pentecôte zao dia matsiaro ho voata ny asa fanompoana ny mpiara-manompo sy ny sampana rehetra dia izahay zanakareo amin'ny finoana matsiaro hoe Pentecôte maro no sesy ary teo mandrakariva ny tompo na piasa na nome afatra na nome teny afahantsika miatrika an'izany hoe programan'Andriamanitra manome ny fanahy sy mameno ny fanahany matsiaro ny asarobidin'izany programa sy fotoana izany izay menakavy eto ary manararoatra n'izao fotoana izao misaotra an'Andriamanitra fa hita toeranareo miarabanareo na hatratra soamantsara indray ny Pentecôsta 4 sy 2 arivo amin'ny anaran'i Jesosy tiaka mafitsika ho an'ny tompo mirary zay ireo fahafenona rehetra izay homanin'Andriamanitra ao ambadika izany Pentecôste izany tanteraka mandrakariva eo amin'ny fiainanareo na ny fiainana ra-panahy na ny fiainana ra-tokantrano sy izay rehetra ilana ny tanan'Andriamanitra dia tahiany Jesosy indrindra matsiaro ambavaka anareo zay ary mirary an'izay avy amin'izay fahafenoana fanahy zay ny tompo ane hitarika ny tompo ane hampiasa ny tompo ane ameno ny fanahy masina ane anampy anareo mandrakariva anao ny sitrapon'Andriamanitra hitarika an'reto vahoaka be dia be nomeny Jesosy reto ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra maro anako nareo tompoko satria ndreto fotsiny zany eto Antananarivo fotsiny akoatran'izay natsangan'Andriamanitra manerana ny sahany asa fanompoana dia ho ela velona raha mety aza mbola miara mandeha moa zany alleloia zay mahatonga le andeha satsi andeha hery sy tanjaka fahasalamana fahasoavan'Andriamanitra fahaiza manao sakafo ho ampitomboan'Andriamanitra ane zany amin'ny anaran'i Jesosy amen tompo anome anome révélation foana filaloha mifaly tamin'ny révélation androany alleloia hitahantsika ny tompo ary mirary zay mba ho tahin'Andriamanitra ane nareo amin'ny fifaliana no iarabana nareo no ray aman-dreny atao trano dia matsiaro zay nan'izao événement lalovan'ny kristianina zao tsy avelany andalo zany dia noho izany dia misy ny box moa fiantsoana azy nahodina teo zay nametrahan'ny mpiara-manompo rehetra ny firarintso ny tsodrano ary indrindra ny fandina ny tsara indrindra zay hoetin'ny fanahymasina indray anatin'izao Pentecôte 2024 zao tiaka mafitsika ho an'i Jesosy zay tompoko ela betsina ianao zay feo zay fa zafady zay menakafo kely dia mahatsiaro foana hoe isaky mifetin'ny tompo dia zay no mandray tombony ary tsapanay koa hoe zavatra tena sarobidy indrindra ao anatin'izany dia ny tompo mpitiavana omenareo amin'ny fahatserovana ahafahany miazakazaka amin'ny fanatanterana ny asan'Andriamanitra mahatsiaro zay hoe tsy rery mahatsiaro zay hoe misy mpanohana misy miforotra mambavaka ny ambadika any ohatran'ny tany Toulouse zao farany teo nisy olona anankiray tratran'ny AVC dia sady very mémoirany tsy miteny mivava ny famoana izy malemy ny tanany
ty moa maneran-tany vita mivavaka sokafan'andriamanitra mivavany na verin'andriamanitra mémoirany tena miverina normal le olona voninahitra Jesosy rery tenoy tsy zavatra zay tsy hoe akory hoe olona no nampiasain'andriamanitra tsy nietreritra mihitsy hoe olona no ampiasain'andriamanitra fa andriamanitra ny miasa eo amin'ny olona noho izany mahatonga mizaran'izany dia zao tsika rehetrarehetra matoa zay le hoentinareo mambavaka zay le mandeha dia le fanatrehan'andriamanitra miaraka aminay mandeha iny mahatonga nietsika andriamanitra amin'izay zavatra rehetra atao any satria tsy olona anankiray no ampiasain'andriamanitra fa nylohalika eo miforotra eo tena ampiasain'andriamanitra lavitra no zay olona mijoro eo mpanataterana ny asa fa voninahitra ho an'i Jesosy Kristy tompo rery any amin'ny zavatra rehetra tena manan'izay manana anareo tena manana fonareo ary tsapanay hoe sofanareo ny teo amin'le toerana fa tena misaotra an'andriamanitra zay ny amin'ny fisianareo ny ampiaramanompo tena misaotra ny jeune rehetrarehetra tamin'le fotoana ny tanora andao ny tia-tanana mafy eo an'andriamanitra latsaka mihitsy ny ranomasiko ny jery an'le izy satria sady feno hery ny feno fahasoavana ny feno voninahitra manaitra andreo tanora hoentsika mibavaka ny programa manaraka zay tsy hoela amen amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy anina zay ho aninareo tsiraray avy ihany koa ny tompo any maly fitianareo ny amin'ny famafazanareo ny amin'ny fotoana nomenareo amin'ny fanjakan'andriamanitra ny amin'ny fitiavanareo anay andriamanitra tsy mba tsy marina ny kanadiny ny asa tsara rehetra amaly soa sy fitio anareo tsiraray avy sy ny ankoninareo dia samy hotain'andriamanitra sotra tompoko sotra vavaka ary sika raha mianaran'i Jesosy misotranao zay no fitiavana sy ny famindram-ponao sotrina amin'reto-piara manompo malalako andriamanitra malalanay malalanao indrindrindrindra izy ireo nandatsanao ny rano atao Kalvaria zavatra anankiray ny angatahako anao dia ny tonga nay tsiray avy reto tsisy horaraka amin'ny fotoam-pampakarana fa raha ny eno ny feon'ny tropetra sy ny feonaraka anjelin'andriamanitra dia ny amiraha ho any lanitra eona aminao zay ary ombona tanteraka amin'izany fotoana sarobidy zany Jesosy atsiaro ny tenin'ny Josoa hoe raha izasy ny ankonako dia nompo anao zay mandrakizay ho anao ny voninahitra anao ny fakasitrahana ho anao ny fiderana anao ny fiankofana mandrakizay ataontsika ity tanina ho an'i Jesosy Kristy tompo halleloia amen ho ataon'ny ankizy dia amen fa tsy hoe fotsiny dia mba ndreto zay mba isoliteny satria tonga nareo mantsiny dia sady miaraba pentecosta no tonga soranga dia aza elatsony amin'ny ohatra ohatr'izay zany dia mba Fofany amin'ny lanitra ny taninao dia androantsika isotran'andriamanitra mifotsika manontolo pentekosta ho antsika ny androandroany ny pentekosta efa 2 fotoana lasa zay fandroantsika afaka tena miombona amin'ny fanamasina aza misy mifampijery amin'eo akaikiny mangatafahafenony ianao sokafo ny vavanao tena mitenena mafy mianatra tsy mienina eo akay fa se concentrer amin'andriamanitra raha mianaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mangataka izay tahaka ny tamin'ny andro pentekosta fanamasina ianao ny ilainay androany ianao ny amenina ao anatinay midika fa rehefa feno anao zay dia feno anao ny masonay feno anao ny sainay feno anao hatramin'ny singam-bolonay sy ny ao anatinay ray manontolo amasiny zay atokany zay fanamasina halleluia
fanahy masino milanao zahay milanao zahay halleluja fenoia fanahy masino fenoia Milano
seu ianao fa ny herinao reriany nomba mampatanjakay raha mandresy ao dia no iarao tena mihinanao tontolo mpiaina tsy maefa ninina Jesosy tsy maefa ninonao raha seu ianao fa ny herinao reriany nomba mampatanjakay raha mandresy ao dia no ianao. Sokafo mivavanao dia manombo mivavaka mangatam'Andriamanitra androany fahafenondry azazonona ny lelanao fa avelao mifanamasiny hitondranao avelao izy ametraka vavaka firam-baovao eo am-bavanao. Halleluja. Jesosy oka ny fahafenony herinao amin'ny tsiraray avy oka ny fitobazana ao anatinay tsiraray avy tononoko amin'ny anara-maheriny Jesosy mangetaeta fotsiny sokafo mivavanao mitelena amin'ny anaran'i Jesosy mitelena amin'ny anaran'i Jesosy oka ny herin'Andriamanitra amenanao amin'ny anaran'i Jesosy raha izy ny fitobahany herin'Andriamanitra anampy anao hiaiso tamin'izay mety ho fahalemena rehetra anaisy tan'izay mety ho zavatra tsy araka ny sitrapony rehetra hifonana amin'ny fitarainana tsy hitononona eo am-bavanao amin'ny anaran'i Jesosy raha izy ny ediny Saint-Esprit ny fanamasina raha izy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fahafenona sokafo mivavanao mitenena amin'Andriamanitra ataovy mafy miantsoa mafy. Halleluja. Fenoza ifanamasina Halleluja. Rise from the Lord, Jesus. Man rise of him, Jesus, am the Lord. Man rise of him, Jesus, am the Lord. Rise from the Lord, Jesus. Garasotoros, kendere kabares, la kebrosende, kiabrala kiborose kate barabishoda. Gandaria la hagini glosa kebrase tereba. Andebo koshaka baba. Kiendere seke yelakre. Hebara rushakum dara babayo. O kabashetere busaterese. Asuko shaka baba. Hamberia Yeshua la zora masya karyalo. Keranioro senagala baraka baba sora. Yeba kushora. O que se faça para fafenuna wanatinao afumreta vya mfanana demant apaswa ina nyema demant sifaswa bade wanatinao. Hallelujah. Ah
asandrato any amin'ny lanitra ny tanatsika amerina ny voninahitra azy halleluia voninahitra mandrakizay anao fanjakana anao niery anao voninahitra mandrakizay anao fanjakana asandrato misoranao avy ao anatin'ny fonao manontolo misora azy makasitra azy oka ny fahafenony erinao andriamanitra ho ao anatinay hitondra fifaliana fiadanana fahasambarana fahatsapana ny fanatrehanao oka ny fona iravoravo amin'ny mpanao anay ny amin'ny famonjena halleluia fiangonan'Andriamanitra efa tena akaiky ny fotoam-pampakarana antsika fotoan'izao ifatohana tanteraka amin'ny fiainam-panahinao amin'ny fahafahanao tena manam-pahatsapana fa vonona ho amin'izany andro izany ianao ajanono daholo izay mavesatra rehetra ny ota mora mahazo ro karazan-javatra mampifikitra antsika amin'izao fiainan'izao ka mitady hampanota sy hampisaraka antsika aminy fa efa tena akaiky izany fotoana izany ary ho avy izany andro izany halleluia ho avy ny andro iverenanao eny amin'ny raony lanitra ho anireo ny sinandray ny famonjena tolotrao tsy tomany ao tsy angaiay fa fantatro
Asandrato any amin'ny lanitra ny tanoa dia misora azy mandren'Andriamanitra hikasika olona be dia be na amin'ny fanasitranana na amin'ny fanafahana androany rehefa miteny hoe mandrehan'Andriamanitra dia mandrehan'Andriamanitra hitako Jesosy androany hikasika ny rofo rehetra anaisitra ny alahelo rehetra anaisitra ny vesatra rehetra anasitrana ny aretina rehetra ary hitako izy androany tsy tahaka ny nidirana hoeto ny voahanao eto Vofany amin'ny lanitra ny tanao dia misora azy amin'ny fonao manontolo tiaka sitraka anao zay ny amin'ny fotoana androany ny amin'ny teny ny amin'ny fiankofana na amin'ireo mpanompo nampiasainao tsirairay avy teto androany ny amin'ny teny isam-batan'olona zay nasainao mba hotahino manokana teto amin'ity toerana ity iombona aminao sy ifandray aminao makasitraka Jesosy Jesosy misaotra Raiso ny fakasitrana, raiso ny voninahitra, raiso ny fanandrantana, mondrindra, mendrika ny mpanjaka, lay tompo ny nofo rehetra, lay manam-pahefana manam-pofinaina, lay tendeary ny zavatra rehetra, ho anao ny fiandianana, ho anao ny fisandrantana, ho anao ny fahefana, ho anao ny voninahitra. Halleluja! Halleluja! Raiso anao rery mandrakizay. Fa mendrika anao mpanjaka ny mpanjaka zany ho anao dia ho anao rery zay fanao hatramin'ny taloha indrindra
anao androany ary anao mandrakizay. Ndao ity tanana mafy eo any tompo horakoraka mafy an'Andriamanitra alareo. Raha isotsotrano zay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ane Jehova ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehova ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ane Jehova ka nomenareo fiadanana. Todia amin'ny olona eo akaikinao dia teneno izy fa soavan'Andriamanitra no matoy izao aho e. Dia fa soavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Fa soavan'Andriamanitra no matoy izao atsika. Dia ataovy amin'ilay olona anankiray fa soavan'Andriamanitra no matoy izao anao. Ndao ity tanana mafy be ho antompo. Halleluja. Tiako fantatsika fa amin'ny talata mbola hitondra amin'ny alatsinainy ariva amin'ny firimola izy. Amin'ny roa eto amin'ity toerany nisy le séminaire natonaina ny lohateny hoe mandroso. Dia ataovy azo antoka fa anisan'ny tongetanao ny latsinainy amin'ny roa. Manao sakrifisy kely ny fitsangatsangana fa tena fotoana androsoan'ny fiainam-panahy io fotoana io. Dia ny fotoana anankiray koa aza adino ny talata sekoly eny amin'ny Shoprite manomboka ihany ny sekolitsika koa eny. Latsinainy maraina koa mbola misy sekoly eny, ny larobia koa mbola misy sekoly maraina eny. Dia ny anankiray filazana faran'izay nisany mahafinaritra indrisa dia sina tia-tanana kely. Miara-manomantsika ny fanatanterahana ny asa fitorana filazaon-tsara ny fiombonana eny any Fianaratsoa amin'ity mois de juin ity amin'ny tapatapaka ny volana juin. Ndao ity-tanana mafy antompony amin'izany. Manomana ihany koa tsika fitarana bebe kokoa amin'ny antsoina hoe tanora miatrika ny fiverenan'i Jesosy. Zay zany erahantsika manatanteraka ihany koa anatina programa vomantsika dia teo ihany ny fotoana andao ity-tany satria tahorina an'iny le tanora iny mbola te-handroso bebe kokoa ny tanora sady zany e. Dia azadino ny fotoanantsika isan-kerinandro fa fotoana manomboka miakatra mandra-pitsenantsika an' Jesosy. Raha ianao zay olona zay ndao iorakoraka mafy amin'i Jesosy vela matomboka. Fa soavan'Andriamanitra no matoy izao fa soavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen.